Sotra be lehibe amin'ny fanontonana zava-dehibe zany. Isorana be lehibe ny ekipa mpikarakara tsy voatanisy fa hatrany Japon misy manohana, hatrany Etazonia, hatrany Dubai, hatrany Chine, dia nanapa-kevitra daholo nangay anjara tsara manamarika an'izay a. Tsy haiko izay vola lany zareo tao zavatra misy mitra amin'ny comptabilité raha safinay, dia tsy fantako izay lany zareo tao fa nanisakafo dinainy andalina ara dia misy olona anankiray manaraka anay a. Ina tinareo dia vidina dia any compte zareo izy mandeha satria l'IRCR dia partie décentralisée dia tsy mitsabaka mihitsy ny FIB amin'ny fitantanam-bola amin'ny IRCR diaspora any zareo samy zareo any compte rendu na manana règlement intérieur manokana izy. Dia ohatr'izay daholo a faritra rehetrarehetra era Madagasikara rehefa mitety faritra izahay a dia ny ekipa daholo a no mikarakara. Dia isorana be lehibe anareo ekipa ny teknisiana ny mpiasany aina aman-jery tokony manolotonay fa zava-dehibe ho anay toko izay mandeha firy mille kilomètre izay a dia mahita na maro be eto sotra betsaka kely. Anomboka fotoana tsika satria lavalava ihany le fotoana. Amin'ny ankapobeny rehefa manazava ty zavatra any Madagasikara dia amin'ny avy endadiny fito eo. Fa ny ekipa ny diaspora zany efa micomprendre le route zay a dia micompressé nay izy ao anatin'ny 2 heures zavatra ho resahanay. Rehefa mametaka ihany koa zany zay hoe ny akamaroanareo zay tonga aty zany a dia efa manana certain niveau de compréhension dia adapté an'izay a le présentation satria misy karazany diminy izy a ny niveau ambony indrindra zany a dia rehefa miatitra ireo le professeur amin'ny université a sy ireo le olona manam-pahaizana rehetra dia théorie pure. Ity niveau misy antsika ty zany a dia mixte efa théorie sy pratique. Dia midina 3 izy any amin'ny province, dia midina 4 izy any amin'ny dia région, dia midina 5 izy any amin'ny district. Dia rehefa any amin'ny commune izy a système frantsay na kely azy fa arakarak'izay misy karazana slide anaky 5 enina eo zany a présentenay rehefa mandeha fanotanjona dia hoe ahoana ilay famivanda. Comment intervenir dans un système politique tsy maintsy mida théorie kely alotsika fa rehefa aveo tsika vao mamaly hoe système politique manahoana zany amin'ny ety Madagasikara raha intervenir ao Madagasikara tsika satria efa mba nanandrana ihany tsika tamin'ny 72 a nanandrana tsika 91 nanandrana tsika 2002 nanandrana tsika 2009 nanandrana tsika 2025 dia mbola neo ihany no miveriny samy manaiky an'izay amantsika. Dia izay miverentsika théorie kely hoe ny karazana système tokony traité-tsika eto zany a. Ny olona dia miteny gasy a rafitra daholo dikany eo. Rafitra ny système, rafitra ny régime, rafitra ny institution, rafitra ny structure, rafitra ny organisation, rafitra ny organisme. Dia tsy fantantsony anova rafitra dia hoe inona zany le ovaina. Eto zao zay manazava an'izy hoe système ny resantsika eto dia misy karazana système efatra rehefa dia ty système complexe ty betsaka indrindra io zany no idirantsika. Système simple moa zany futur prévisible par la définition izy reo dia rehefa dia un système est un ensemble d'éléments en interaction dynamique organisée en fonction des buts. Zany hoe fitambarana élément be lehibe izy io a fa misy interaction. Raha ijeritsika zany hoe inona ny théorie azo ampiasaina amin'io a dia mampiasa basé amin'ny théorie générale du système daholo zany approche eto. Zany hoe théorie générale du système io a no basen'ny zavatra resantsika rehetrarehetra eto dia ny analyse basé amin'io ny définition de problème, résolution de problème basé amin'ny TGS io daholo. Zay a ajantsika amin'izay ny théorie fa any amin'ny farakany itsika manazava isika koa rehetra lalan'iny théorie zany miditra avy ety ny problème dia basena approche systémique no ijerentsika azy hoe manana vision globale isika. Tsara ihany ny manana présentation kely satria analyste teo amin'ny banque mondiale nandritra ny 10 taona. Zany hoe raha données no resahana dia efa presque mpanandako eo amin'ny maso daholo ihany ny données rehetra momba Madagasikara, ny indicateur rehetrarehetra zany a satria 10 taona no research analyste tao amin'ny banque mondiale. Dia noho izay antony izay a nahitana hoe misy zavatra tsy mikolana mihitsy eto rehefa manao vision globale satria tonga avy any ny données any santé, tonga avy any ny éducation a dia tsy misy interaction daholo ny zavatra eto Madagasikara fa mandeha sens unique samy mandeha amin'izay reny daholo dia tsy former l'interaction du système araky ty lazavainy izy hoe gouvernement ty hoe interaction dynamique. Misy ny problème io zany tsika dia idirantsika amin'izay ny resaka politique. Raha raisika eo système zany ny politique anankiray dia ny atao hoe système politique zany a dia fitambarany reto fa misy interaction organisation sociale, régime politique, structure économique iny natao sika aby io.
72 dia ty régime politique tsika. Et c'est sûr hoe c'est ce qu'on va faire d'ici peu. Nanova régime fotsiny tsika fa tsika tsy miasa saina hoe misy organisation sociale any anatin'ny système dia misy structure économique. Ny interaction andreo dia mazava hoe ity raha fiarahamonina ity ny tokony ametraka ny régime politique. Ity raha fiarahamonina ity raha itsika rehetra sanatsy mivava misy maty ao ambadika ao ka andeha mangy tsika ny atao hoe raha fiarahamonina dia valideny culturetsika izy amin'ny tokony ilay fitenenana raha mangy tsika zao. Dia fampijery fotsiny tsika dia na mahita olona sola na mahita olona fotsy volo dia tonga dia samy totika ianao manay fitenenana. Dia keritsika zay ao anatin'ny saitsika ao. Tsy nampianary zay tany dakilasy fa misy raha fiarahamonina zany misy organisation any ambadika any zay tokony validena amin'ny système éducatif zay no légitime ity zany ny système de légitimation de pouvoir raha tsy basé an'ity organisation sociale ty dia tsisy cohésion mihitsy le fiarahamonina sy le régime satria tsy milégitime tsika ilay pouvoir noho itsika tsy mirarahany fiarahamonina ty. Rehefa mipetraka ty régime politique ty ny asan'io ndray dia misafidy structure économique zany hoe mametraka modèle économique izy mba ahafahana mamela ilay fiarahamonina dia boucler la boucle aux vazaha. Zany hoe ity fiarahamonina ty mametraka ity régime politique ty misafidy structure zay nanaovana politique, zay nanaovana idéologie, zay nanaovana hoe zao fomba ataonay ametrahana structure économique mba hanana fiarahamonina profit. Raha vao tsy mifandray ny terme zany dia maty le définition hoe ensemble d'éléments en interaction dynamique. Misy interaction be zany hoe zavatra zao. Fitetsika vetivety no tantara zao tontolo zao. Tantara zao tontolo zao dia namintina ny Aristote aza système anankena ihany misy eto ambony tany. Tany voalohany positif dia dia dégradé ny définition ny Aristote. Ny voalohany dia ny monarchie. Olona ray mitondra izy manao lalàna izy ny exécutif izy daholo rehetrarehetra dia mpiety tany amin'ny voalohany raha olona endrika mitondra. Ny problème dia mety ho lasa daly ozy. Rehefa lasa daly dia vaky tirany ny système na tirany mitondra. Dia nanomboka mipotra ny eritretra hoe tsy mety tsony raha olo tokana fa leo tsika tsofoka amin'ny aristocratie. Olombitsy no mitondra les élites no mitondra tsy mbola mibady ny vahoaka tamin'izany. Rehefa bady le vahoaka dia ny aristocratie ty no mety. Et puis, pas de problème avec l'aristocratie. Vadika négatif io rehefa mandeha ela dia vadika oligarchie dia lasa olombitsy indray io migoaka ny ariary manontolo. Dia mipotra ny idée hoe tsy mety tsony ny olombitsy fa andao le vahoaka mihitsy no hitondra. Pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est ça ce qu'on appelle démocratie. Et les démocraties les vahoaka mihitsy no mitondra. Impossible nefa démocratie hoe tsika rehetrarehetra miara-mitondra dia miara-miditra brotsika izy tsony le hoe izay poiran'ny système électoral hoe ahoana ny légitimenan'le olona amin'ny alalan'ny démocratie izay ny poiran'ny élection. Dia ny problème démocratie ohatran'ny rehetrarehetra ihany ny monarque raha mivadika dia lasa tyran. Ny aristocratie lasa mivadika dia lasa oligarque. Fa rehefa lasa mivadika koa le vahoaka ka lasa daly dia lasa gouvernement de foule na oclocratie no iatsona azy. Anjaratsika am'izay zany mijery hoe ao anaty démocratie ny atsika sa anaty oclocratie fa itsika mahavita manendy olona miaraka eo daholo olona rehetra dia endasina amin'ny afo le olona dia tokony ametraka fanontania zany tsika hoe démocratie le ny abondesiny maro sa efa oclocratie le misy ao amintsika. Zay efa mitinany Aristote azy fa derena konkany Madagasikara dia tokony misy système électoral zany manelanelana le fiarahamonina légitimer le pouvoir. Le régime politique, et le régime politique manao choix na modèle économique. C'est mbola tsy misy teto amitsika. Et le modèle économique maneraka structure économique dia mazava le distribution de richesse rehefa avy eo au profit amin'ny fiarahamonina. Rehefa tsy misy zany rehetrarehefa dia maty le interaction dia mikorotana fiarahamonina dia mikorotana politique satria ny olana rehefa tsy fiarahamonina mametraka le régime politique dia hitasika eo toy. Ny olana nefa ny loi électorale atsika code électoral atsika dia manjara ny propagande ao anatin'ny 30 andro ao anatin'ity lalàna ity. Loi organique 2012-005 mametraka fa ray volana ny propagande
ao Madagasikara. Ny tena resahana dia zao système électoral zany io no ahafahantsika ny légitimer ny mpitondra antsika. Ny indice de l'éloignement nefa navoaka ny Cornell Université vaky ny tena de l'Égypte sy Doros dia nametaka hoe pour rejoindre un district il vous faut 3 heures minimum. Raha pour rejoindre raha ohatra au plus proche dia le plus éloigné mandeha 21 heures ianao zay vao tonga ny district. Dia raha anao simulation vetsivetsy zany dia Madagasikara manao propagande efa tamin'ireo any voalohany any fahavalo tsika zao raha zay tsika any fasivy any tsy any fafolo tsika raha manao axe aloha tsika zany any fatelo ambin'ny folo tsika vao afaefatra ambin'ny folo vao ambiny be lalana ray andro dia district ray andro propagande resahana eto dia lalana ray andro district ray andro dia lalana ray andro district ray andro au bout de 30 jours faritra varatra ihany vitanao. Même pas une province satria mbola tsy ao anatin'io ambily be, mbola tsy ao anatin'io ny tsara tanàna, mbola tsy ao anatin'io ny soalala, mbola tsy ao anatin'io analalava, mbola tsy ao anatin'io be fandrina, mbola tsy ao anatin'io mandry tsara, fa iny axe fotsiny route nationale fotsiny hira. Dikany impossible asa mieritreritra na Madagasikara tafivoaka zany raha io système électoral satria le système de légitimation du pouvoir mihitsy no problème dia japin'ny olona ny système io satria verrouillana zany système io dia nijapy am'izay mpanambola hoe ndao ary ny finansiera ny élection dia on va créer avy eo récupérer fotsiny izy dia mahazo manofy am'izay zany manomboka eo rehefa tsy metaka mpitondro ka itabataka fotsiny hoe tsy mety ny atao mpitondro satria izy mana patron dia mahazo manofy tsika manomboka eo azany Madagasikara mandroso zany fa tsy izy zany pour visiter Madagasikara simulation LCR raha manao style rally tsika dia mila 45 jours dia Madagasikara dia za tapitra le 30 jours manao rally sy propagande tsy miresaka n'izy aniza fa mitete Madagasikara manao rally 45 jours raha en tant que voyageur moa zany hoe mandeha dia manao postel mba manao ombely tsy akoho dia mba misy imprévu kely dia manaraka météo eo moa zany hoe tsara mampita des bacs fa niakatra ny rano ohatra il vous faut 55 à 65 jours. Fa tena andeha anao zany ka mba scénario explorateur ohatra ikety Madagasikara dia mandeha 3-4 heures par jour anao dia mba miresaka kely amin'ny olona dia manana zava-hevitra ao dia mba maka sary il vous faut 90 jours. Impossible zany raha le code électoral teo ny ahafahana mandresy lavitra voaka malagasy noho izany tsy maintsy mivarotra fananantsika raha tia petraka eo amin'ny fitondrana. Nefa nanitsika ny tavolodofay ny tena mivarotra moronanga fiara solar fiara fongo tsy tampiala dia koa nomoroka be safiran'iny lara fabebisam-pilamena volamena betsika volamena mananjara tsy toizana ntsony reo efa lafo reo nakany aposinareo reo tsisy nariary azy satria zay takana rehefa mamaky vola zany rehefa mamaky propagande dia nitanjona dia hoe monopole le projet reo ary contrat attribué an'izay olona nanoana zay lojikiny ary avantage fiscaux ho an'izay olona tafiditra ao anatin'ny réserve dia tsisy mandohela zany zay nanaona propagande dia azakaka atsika rehefa ka milatsaka zay réalité misy fa zao tsika hiditra am'izay ary hoe kosaty zany ty raha-piarahamonina ty tsy afaka mametaka régime politique satria ny système électoral maty dia samy manao zay dany tsibony fa maninona am'izay zao jerevantsika fiarahamonina iny fiarahamonina iny tsy ny raha iny hatram'izay rehefa tonga ny fotoana fanovana tsy tia mieritreritsika fa rehefa manova régime dia hoe hovay fotsiny toetsaina zay zao tonga ty zay no zany tsy manaja passage na piéton zany any Madagasikara zavabe fa rehefa tonga ty zany tiareny menamena sy maitsomaitso iny fa ampijery zao zay mivaty zay vahoaka manditsika tsy maintsy ianao zany tiareny le rafitra na ty nafara le adala zao na mamo aza dia acceptenao le rafitra rehefa io ny rafitra sinon vity anao zany deo verevatsika mahatonga ny fiarahamonina io tsy capable manaja lalàna tsy capable manao ninino ao anatin'ny fiarahamonina anatin'ny firenena io araka ty fanazavana prétexte-sécuritaire anatin'ny atao hoe système sorte système méthodologie dia izao any cycle régénération culturelle raha ny tokony hoe izy araky ny teniny dia ny culture no ampidirina anaty système éducatif dia ny système éducatif atao mise à jour dia mamoaka culture numéro 1
zany hoe ampidirinao culture ampianarina dia atao misy zoro iny dia zay vao manaraka ny toetrandro ilay fiarahamonina avy am-panamena izy za zao sy anaka avy any mafina zaka fanazana olona nylay gisa vo tonga nanay na de c'est sûr et certain amonay gisa na tsitsy aza fomba fiteny sy anaka hoe tongava mamangy fa aza atao volana marsa fotsiny eo zay sahirana dia gisa ny fandraisana ianareo fa misy olona nefa fady gisa le matonga zaka va tonga anareo fanokanina le olona fa manina nareo fady gisa dia nitantarako zareo hoe ny ray aman-dreninay nisisika tao anaty lavabata amin'ny andro fanjanahantany dia nanero le gisa dia traty izy mianakavy no zolona nytaranako hoe tsy mahalina gisa tsony nareo fantaina mipetraka zany fa niseriserina hoe adosoa le gisa ve zay dia rehefa mamalytsika eo tsy adosoa ny gisa zay da eo raha vazaha efa lasa izany ndaotsika anova culture dia miova ny culture zany vita mise à jour après recherche nisy zao covid ohatra anankiray faharoa ny gasy tsy mandoro faty ny gasy koa nefa tsy manaiky ovia faty raha sanatika maty tatia tamin'ny fotoana covid vous avez deux choix hodorana za velo vierety tsy manana soa nareo dia voatery nareo manao mise à jour culturel hoe ndao hidorana fa tsy maintsy modela aminazy na hoe efa mety amintsika amizay le vero faty dia soa le izy zany hoe misy mise à jour culturel ao anatin'ny loatsika ao zay tsy misy tao anatin'ny système éducatif atsika dia ny culture rehetra rehetra tsy mampianarana an-dakilasy tsy mampianarana ambolo vary ny tsy anaka na dia misy vary azao tsy mampianarana ambolo vaniny any tsy vary tsy mampianarana ambolo kafe tsisy école mampianaka kafe any tsy mboatsy nanana noho izany tsy mahafantatra ny rena misy eo izy raha misy anankiray aminareo mba malala ny anaran'ny fokotany mba meo anao hoe aveza ny anaran'ny fokotany hitanareo Madagasikara satria tsy mampianarana tsisy malala zany ahoana ny vinambo manarina ahoana ny viny itaosy dia no mihitsy itaosy tsisy mafantatra an'izay tsika zay ny profo fa tsy nampianarina tsika ny culture tsika rehefa tsy nampianarina zany ny culture dia banga am'izay ny source ao anatiny atoatsika nampianarina tsika dia zavatra diso azy ny fiarahamonina dia zao mba imagine zanak'ilay telo taona isaka mihinana anana ohatrany dia teneny izy hoe henakosoa ny anarana isaka mihinana anana dia henakosoa ny anarana tonga dimy taona izy midana an-dakilasy hitantara amin'ny namany am'izay izy hoe le henakosoa tena azonareo an-tsaina ve mety comprendre anazy hoe fiarahamonina tsy micomprendre le olona ka rehefa diso zavatra ampidirana anatin'ny système éducatif na tsy ampy dia miteraka problème be satria tsy azo atao mise à jour le culture dia culture malany daty no forcénao ampiasaina dia raha tsisy mise à jour dia lasa dala ny olona ohatra ny telefona rehefa tsisy mise à jour dia mitapy ny ordinateur rehefa tsisy mise à jour dia mitapy dia ny olombelona koa zany rehefa tsisy mise à jour culturel dia mitapy satria atao hoe culture dia fambolena ny agriculture dia fambolena zava-maniry ny pisciculture raha dika motago dia fambolena trozo ny apiculture dia fambolena tately ary ny culture dia fambolena olona itsika zany tsy mamboly olona noho izany aza manantena vokatra olona dia le olona misy am'izay ny problème ao Madagasikara ny système éducatif atsika zany raha atao résumé ny système éducatif atsika dia zao any tableau de bord système éducatif atsika 23% les de blanc, 63% de salle, mauvais état, 36% de femmes non subventionnées, 75% de personnel de l'éducation non qualifié. Il y a des gens à Madagascar, un système éducatif, un programme, et parce que la culture de ni appui l'état, zéro, on a un système éducatif. Dia manome tsitsika avy eo le gaso tena ratsy be mihitsy satria io ny zava-misy dépense amin'ny budgetsika ny éducation comparé amin'ny tontolo zao norme internationale 20%. Ny tsika système éducatif tsika ambany ny dépense makany amin'ny fampianarana noho izany tsy afaka nanantena olona tsara zany tsika ao Madagasikara ny absence le mise à jour culturelle dia miteraka perte de mémoire collective. Tsisy mémoire zany tsika io, tsisy mémoire collective. Dia ny éducation tsika tsy connecté amin'ny réalité. Dia recherche tsika tsy misy vokany
Ankoatran'izay, ny résistance au changement. Ninona ho ataonareo a Madagasikara mirésista olona io tsy hanaiko hovana. Ka roasona mivatra na efa maro fiovana zao e. Dia misy résista na manao mety azy ianao dia fiasura fa tsy maintsy hisy olona nompo anao eo. Satria zay défaut-anay mise-à-jour culturelle zany. Izany tsisy démocratie mandeha ho azy zany fa tsy misy culture, tsy misy éducation civique, tsy misy ninona fa tampona daholo ny dôma rehetrarehetra ho an'ny Madagasikara. Aka olona am'izay rehefa tsika hifidy elira olona anankiray tsika ao anatin'ilay population. Supposé hoe misy baolina io tamin'ny terminal. Maka voalohany tsika mavo, maka faharoa tsika mavo, maka fahatelo tsika mavo, tonga amin'ny fahasivifolo tsika mavo. Conclusion, baolina inona eo? Mavo. Maka mpanao politique tsika adala, maka faharoa tsika mbola adala ihany, maka fahatelo tsika mbola adala ihany. Conclusion tsika tonga amin'ny fahasivifolo, olona manao ahoana eo? Satria démocratie tsika représentative dia esantiontsika reny fa reny fotsiny mba miseho télé fa itsika rehetra ny problème. Reny fotsiny mba miseho télé, maka manao gazety ianao vadika, maka faharoa ianao vadika, tonga any fahatelo vadika, tonga any fahasivifolo ianao mbola vadika ihany. Population ina zany eo fa maro. Dia zay misy problème de fond io fa tsy azanana ny resaka politika izy raha manao an'io aléatoire mantsy ny fifidianana zany supposons zany aléatoire io. Processus aléatoire mangalatsika ilay olona ao zay mivoaka ray mpampamolana anaty katsaka ao zay firenena. Dia tsika rehetrarehetra io vavany avokoa io rehefa tena venana izy. Any le problème no zany maty le rafi-piarahamonina. Le rafi-piarahamonina manontolo zany ko satria tsy ao ty culture ty, tsy ao éducation, tsy ao recherche, maty le rafi-piarahamonina. Vokany afaka mitraka régime politique ve io rafi-piarahamonina maty? Tsy. Mahazo manofy am'izay tsika manomboka eo hoe ho tafavoaka. Raha ohatra tsika ka tsy hitodika amin'ny fitsaboana ny fiarahamonina ity. Ka amin'ny alalan'ny politika fotsiny hoe dao vaina ray législatif e. Dao mamboarina indray zao maka dokotera ianao ao anatin'ny sivifolo tsy maintsy mahazo antoka ianao fa misy adala. Maka mpitsabo ianao na maka mpampianatra ianao any amin'ny hôpitaly ianao dia dokotera mihitsy manotra anao fanafody na tsy anatin'ny araiky ianao ara dia inscriveny eo hoe ty misy fanafody ilanareo ty satria hitsabon'olona marary ambadika reny. Raha izay. Le mpampianatra mihitsy no miantso anao raha teo afaka ialahy dia mandoa vola ty. Roa zay. Makany amin'ny sehatra hafa ianao any amin'ny fitsarana tsy resahako tsony io. Telo zay. Makany amin'ny sehatra fanana tany ianao dia niazava mikarakara tany a Madagasikara fotsiny. Zavatra hafa atao raha mbola tsy mimba amin'ny procédure. Fa efa vonona moa zany ianao fa vonona isaka rao izy fiterenany tanora dia mba alefaso ny vola fa ranomaso ianao. Lafo daholo ny tanimbary sy ny ombonao vao mahazo tany kely. Zay zava-misy. Ny zany politika tanteraka ny fiarahamonina io dia hiditra tsika ny régime politika. Rava zany tia rava tsy misy interaction koa le ao anatiny, rava koa le raha-piarahamonina. Raha politika indray dia misy ny anankitelo ihany ao anatiny hoe législatif, système judiciaire, système exécutif. Io législatif io moa zany efa mazava be fa ny population moa izy nareo te dia reo no mandeha député échantillon dia mieritreritra hoe fa azo député nday be. Dia tany Degaulle izy misiliky olona, tany Belibe izy mandaka be ny tanàna, tany Olondava sy nanolona volamena, député nresaka eto. Dia rehefa alainao ny échantillon des députés dia afaka miteny conclusion kosa fa aminareo ilay vahoaka. Noho izany io législatif io zany fahibolena. Rehefa milatsaka fidina raha teo io amin'ny mampisolo vava azy. Rehefa maka mpisolo vava ngera olona ka dia ilay mpisolo vava no mahazo vola. Zay izy dia ianao miantoka vola. Io système atsika io ilay mpisolo vava indray no miantoka vola. Sambotra tsika. Zareo nasena mandoa 100 millions mba hisolo vava atsika. Dia eo amikoa hoe tena mba hisolo vavanay tokoa nenao. Nefa izy nangany milliard hisolo vava atsika. Raha misy avoka ohatr' zany nareo mba misy avoka nareo mba manatona na fa tsy mandoa vola tsona zany rehefa maka avoka. Fa le avoka ndraiky no mandoa vola. Zay système misy atsika io. Dia miantoka ny volany avoka atsika rehefa ilatsaka dia exécutif ihany miantoka ny volany. Nisy fotoana aza teo asena mandoa lafo be ny mpanao politika ilatsaka député dia neny fitondrana
tsy mandokosy rehefa antaninao le député hoe rovinareo récupéré cautionareo satria lana le candidat zay nge tsy mandovy tamire zany hoe zany amy trésor rehetrarehetrany zany falsifié dossier daholo hoe ty misy resu nefa tsy mety volam-panjakana koa zava-tosake zany zany zay le système misy noho zany faiko le député io a na ny sénateur anizao io ajerevatsika le soroko ny anarany so le dadatonareo reto ohatry nankaberahan'ny sénateur anankiray paroay 54 millions d'ariage olona ray isam-bolana ary mambany voie de caisse io fa tsy mijanona hoe pakarta tso fa nay zareo espèce mihitsy de matao mikazanareo midina firy volana ny tomobilinareo anatinay andro zay le timbotele zany hoe raha ahodinareo ray atao nazy ny tomobilina tsy laninareo anatin'ilay volana asara mety zay le question satria 54 millions d'ariage io karaha manam-pampianatra dika kosoranjao tsy possible mihitsy zany matavavoakatsika io législatif atsika ary tena nampileta amin'izy novembre 2024 ny daty efa sosa trésor public de zare tsara fa nympanoana ny fanjakana ambonimbony miazy carburant zany zareo zany mandehandeha kokoa noho ilay mpanohatra le mpanohatra raha miavokely anatin'le institution de iny carburant 5 millions d'ariage zany hoe naantana zareo fotsiny asa de samy hafa ny avantage satria ty mpanohitra de ty mpanohatra iny zany nanao an'izany lalàna zany zany le législatif atsika zany de tena entre parenthèse mbola misy ilana azy zereo tsara fa ny appel rehetrarehetra iny fa misy whatsapp etrany 2009 zany hoe tokony manao mise à jour tsika any finance publique na any hoe de tsika afaka manao appel any telegramme any botim inona daholo signal azo anaovana appel presque gratuit misy connexion daholo ny bureau-mpanjakana fa mba zareo hoe dépense ny crédit téléphonique amin'ny assemblée nationale ohatra 720 millions d'ariage miresaka zareo zany hoe mandany resaka eo amin'ny ray taona io anatin'ny tapakandro rehefa ataonao mikazy de mety miresaka ray taona izy ray andro apeprès zany tena tenena de hoe tsy nanao mise à jour le finance publique izany tsika fa midofotra finance publique io satria tsy manaraka ny évolution technologique koa hoe mba miconsidéré hoe efa misy connexion daholo ny bureau-mpanjakana tsy tokony isy motif ana crédit zany tsony ao tsy zany izy manao an'izany lalàna zany iny finance publique atsika tsy connecté atenao raha mandeha tany aminay zay ticket ray fotsiny midirana bus dirana train connecté zany misy lien ao anatin'ny système tsy afaka mitriqué mihitsy ianao carburant zany tsy resantsika tsony carburant ny assemblée nationale zao loi de finance asotra efa 30 milliards ariary carburant zareo vao zay fotsiny raha itety Madagasikara anao mbola tsy lany tsy laninao zany anao vinoniviny makaiza zany reo vola resie normal zany zareo raha ohatra ka miaro an'io institution tany amin'ny commune rurale zay a le mitety faritany io a efa anantany le veritany mba mionao budgetnao azafady raha azo koraisana izy moa zany a mana informaticien izy fa manoratra amin'ny tanana de ty ny informaticien a 210 000 ariary karama de secrétaire ny mandray dimampolo sy fitonjato sy telo arivo ariary par jour zay système misy atsika de tsy mety manaiky zareo hoe ovainy système io a misy mandray fito arivo ariary par jour efatra arivo ariary même pas 1 euro par jour de miankina amin'ny famokako sisa normal nakeny olona ranao corruption fanainina zany ilay corruption tena tenena de hoe législatif atsika io a tsy mitondra makaizy io fa mato azy ny système judiciaire rehefa faible législatif satria manao intervention le député reo azavay matampolo diary ela fa aveo resaka législatif hoe inona moa zavatra mitsango amitsika karaha tsy tribunaux tsika carte judiciaire Madagasikara io après 1960 46 tribunaux en 60 ans zany tsika mahavita efapolo afaka roapolo am'zato tsika mety tapakatra valopolo afaka valopolo am'zato foana aoriana amin'ny falefatena tsika zay vao fiadina tribunal era Madagasikara amin'ny invitation tsara tsika 3-4 magistrat pour 100 000 habitants sosa conseil supérieur de la magistrature zany misy magistrat telo ao itsika ray etsy ndo aisorona sy viana fa tsika ray alina ihany manana fera amin'ny justice
ray alina atsika milahatra eto ianao zany lalana fa ray alina misy olona sivy amy sivifolo sivinjato sivy arivo eo alohanao olona telo miservirao ahoana anao koa hoe misasa ty anao azony tsara velatsika anao rakoronana leo forcena leo forcena leo na tianareo na tsy tianareo a raha io statistika io a avec 1925 na sisy raha tsika 2018 raha io statistika io a tsisy lalana tsy afahanao manao corruption zany tsy maintsy mety mba imagine hoe visa nao ny passeport nareo ny tsy maintsy lana tsy maintsy hody a Madagasikara manana problème tribunal tsy maintsy hody aty fa miantsika asa nareo ny lalana faray alina mbola misy sivifolo sivinjato sivy arivo alohanareo za maiky lany bieko say lehibe fanao vitateo ny système judiciaire atsika de noho zany a fa eba ny système judiciaire atsika io tsy afaka mandeha manao iny zany isika tsisy lanan'io zany io pour le moment de tsy mahavita nin'iny io fa raha any maro atsyetra anao any mananaravaratra anao manangalatra koa de any maro atsyetra anao tsy aray 150 000 ariary frais aller-retour 300 000 ariary pour mety izy pour gagner mety izy amina procès na akoho de vidile akoho ray alina laninao telo etsy mbola anakarana avocat ianao minimum 10 etsy valy etsy zay de raha ohatra ka mbola miandry le vipisarana raha mitely le tsara raha pisana mbiako manofa chambre ndray anao miandry iny ray laninao le tapitisa efa mba courage anao zany ndany tapitisa mety mba iréussir angamba voka aveo izy nanindry vola le adversaire mody maina no miaraka amin'ny akona ray alina ny zany tsy ilaina tsony mamboly tsy ilaina ny miompy fa tsisy aro anao eo a de miteraka problème hafa zany ake zany maty zany système judiciaire io a maty ny exécutif maty ny législatif fa niona tamin'ny parlementaire suisse niona tamina député vitsivitsy tany suisse mba te comprendre raha le fonctionnement le système de tena tout à fait l'inverse zaro tamin'ny tranganitsika a de mimezy izy ny tantaray zao le nataonareo aty de mihezana tsy koa sara de ohatrany lasa ina tsy fimehezana sisa zany le fionany apparence ty rehefa jerenao ny olona zaho izy tsy tianao exécutif zany tiako mipetraka ato anatiko foana zany hoe contrôleur za ny anintsika ny député no contrôleur zay zava-misy vokatry le système zany karaha mijery système exécutif atsika vokatry zay satria tsy misy contrôleur zany ara Madagasikara ça n'existe pas ça n'a jamais existé de mbola zao tsika de ny système exécutif atsika raisitsika fotsiny administration Madagasikara tsy misy adresy tsony ataonao ahoana mampandroso tanàna tsy misy adresy hatramo 90 minakatia rehefa mandeha convocation CPE Cisco de anao no maka anazy zany ty de convoque raha izay tsy vala satria tsisy tsony ny adresiny tokatrano efa najanontsika fotsiny zao tsy fantirena n'inona de najanontsika amin'ny processus ny adressage de tsy misy loatra antsony ao Madagasikara zany aty may zany tranonareo Madagasikara de faut attendre que le fumier soit un peu plus haut c'est au fait ni le trano may satria raha anoro anao zany de antany pompier vo affecté papimaly aiza ny tranonareo eo amin'ny pompe de mitsoka kely rakavarana de mitsika lalina zay de ao misy taxifone raha andro alina ianao zany sanatika misy manafika mampamangy tsisy sécurité tsisy nony zany mato azy ny administration ny pompier mato azy any koa ny gendarmerie sy ny police mbola tsy ary misy trano may ka tonga aram-potoana ny pompier zay fotsiny vanile izy satria ny route nationale atsika aza tsy mandeha araka ny tokony izy isaka mame adresse zay ty de mian'olo adresse rue zao de mbola mitady ny rue aloha anao lalana atao référence rehefa ame adresse nefa lalana antsika tsy misy chronologie hoe manahoana fa midina route nationale ny 7 anao ohatra makany fanampianaratso de vilana vangairano anao tonga de 25 makany manakary de vevele tonga de 12 de tonga ny manakary anao 12 de mitady ny 13 anao ay ny 13 de avaritra atsimo ty de midina ambambany anao de 10 après 13 10 de aveo mitady 9 anao ade afaritra mefana ty ndray 9 eo kaiky 9 hoe 55 route nationale aleo de ametraka adresse aranao zany de ahoana le atao amio tsy mbola misy nametraka le koa zany tany atsika hoe mamaramaratsi zany mahita carreau ianao ka rehefa mandeha route nationale assiette fivirina voalohany 71 72 73
Dia repérable zany adresika manonona hoe 7321 dia zay aina sety mikisaka troisième d'éducation, avy eo deuxième, avy eo première unit trano. Tsika tsy mahana zay adresy zay. Ahoana am'izay ny développena hoe pays tsy misy adresy. Vao manoratra taratasy ianao dia adresy no mipetraka ao. A Madagasikara nefa tsy misy le adresy. Mbola misy administration valable zay. Tsy administrable koa ny pays io raha ohatra ka politika fotsiny amahantsika io fa tsy amahanza problème zany tsy sarotsy ny état civil. Samy efa mampisofra amin'iny kosa na fa tsy normal raha ohatra ka mbola tsy misofra nareo. Mbola tsy normal nareo raha ohatra ka izay. Satria ianao raha ka kopia ka teraka tamin'ny toliary, ianao nefa avy any déco verna toliary. Obligé ianao verna toliary. Dia raha avy any déco ianao makany toliary, 1 million d'armes frais pour une copie. Taxe de l'essence, 2000 ariary. C'est rentable. Dépenser 1 million ariary ianao azahoana le copie na 1000 ariary. Ina no atao amin'izany raha politique d'intervention-tsika. Fa tsy miditra au fond les problèmes mihitsy sika. Ny administration territoriale atsika optionnel teraka hoe raha ho an'ny tsara tanàna ianao ty zao tsara tanàna ato. Na meva tanàna, ty tsara tanàna ty. Fahatany mahazaka io. Fa raha hitsofoka an-tara-tanàna ianao dia avy ety ambadika zaka ianao no mitsofoka avy any. Zany hoe miditra province Tamatave ianao. Izay hoe miditra province ny avy Antananarivo, mandaha Antananarivo, dia mandaha province Tamatave. Zay vao tonga ny mahazaka. Raha ohatra ianao karakara taratasy, averina mandeha izy. Raha ity tsara tanàna ty zao, karakara taratasy normalement ho an'ny majaka no karakara taratasy. Zay province misy anazy. Tsisy lalana nefa makany fa anarany fotsiny sary fa ny lalana makany mazaka raha tsara-tanàna dia miditra mahatonga zaka. Izay vao miditra Antananarivo, izay vao makany mahajaka. Mandany province aroa ianao. Ohatr'izay koa Morondava. Morondava zao raha jerevantsika eto dia province ny Toliara. Fa raha ho an'ny Toliara izy anao mitasana voiture fotsiny. Dia miditra Tsirabe no izy. Aty lalana makany ny arety tafiditra Tsirabe izy dia mandany Fianaratsoa, izay izy makany Toliara. Zany hoe mandany efitranon'olona roa ianao vao tonga midosinao. Raha misy adakarakara ianao ao. Zay raha administration territoriale atsika, ny découpage reo misy tantara nefa ho azo avaitsika rehefa avy eo. Ny chronologie de traitement du dossier tsisy intsony a Madagasikara. Ka hoe ny numéro 1 traitena voalohany fa tsy manam-bola no traitena voalohany nefa ny vavony no référence tsara indrindra amin'ny administration. Zay tonga voalohany no levon'ny vavony fa tsy hoe ratsiratsy le anina dia akisaka ambo. Dia alefa le anomby dia rehefa tsisy hoanina intsony ao anatiny ao zay vao ampidirina le anina. Ka aza sanatria tafiditra ny ampolin'izany ka tsisy manaraka ny dossier-nao hoe ity le dossier. Ampamangy ianao. Anao roapolo taona satria tsy manana réflexe intsony ny tsara hoe ity dossier ity tokony mandeha. Fa zay manana intervention sisa no mandeha. Maty zany ho administration-tsika. Dikana raha fitirina, maty le raha-piarahamonina, maty le rafitra politika farany, manao ny raha fateo-karena. Rafitra teo-karena, population-tsika répartition par niveau d'instruction, 33% sans instruction. 52% niveau primaire. Au total, 85% ambany ny primaire. Fa hiditra metro aty ianao, na hiditra aéroport ianao ka tsy mahay mamaky kely, baibay. Mbola tsy miresaka langue iah zany. Baibay ianao zany rehefa tsy mahay mamaky kely. Satria tsy service administratif intsony ny aéroport, fa ianao no se débrouiller eo. Tsy possible aloha zany manao gasy. Zay no tonga anazy manofo maneny daty. Dia vokatra zay nefana raha jerevantsika structure ny économie, PIB par secteur, ny secteur primaire tsy mitondra ao anatin'ny PIB. Zany hoe olona 5-valopolo tsy mitondra ao anatin'ny PIB, fa ny olom-bitsy no mitondra ny secteur tertiaire satria 20% isanjato no secteur primaire. Zay tsy mitondra n'inona ao anatin'ny toe-karentsika. Tsy manao n'inona zany 20% isanjato. Tsy raharahin'ny fanjakana io satria ny budget-tsika 5% ihany ny alloué amin'ny agriculture sy ny élevage raha ny budget. Moyenne en 20 ans io dia reo pourcentage. Protection sociale 0,6% ao anatin'ny budget-tsika. Ny agriculture 5% ao anatin'ny budget-tsika.
Dika zay tsy miasa saina amin'ny fanjakana dia vokana satria tsika tsy miasa saina amin'ny resaka hetra. 85% zany efa presque tsy mandohetra secteur informel nefa tsy andalitsika vola raha ara-tantara tany 1960 tsika 6% ihany ny fanampiana avy any ivelany, 70 tsika 7% avy any ivelany, 80 tsika 9% avy any ivelany, 90 tsika efa miakatra 26% avy any ivelany, 2000 tsika 48% fa matsiam-bola avy any ivelany ao anatin'ny tokambola fanjakana io. Ary 2010 tsika 54% avy any ivelany. Amintsika miteny zao 67% budget avy any ivelany. Entreprise miresaka eto. Any olona 65% ny action, 67% ny action, atsika ny 32. Anisa zany Madagasikara. Miara-manaiky izay. Rehefa mbola tsy contribuer tsika fa mieritreritra hoe misy actionnaire majoritaire dia zay atao amin'ny actionnaire ao izy manapa-kevitra titrana action io gasy tsy miparticiper amin'ilay entreprise. Ka ny système politique aby Madagasikara fa efa fantatra le daholo any izy amin'ny problème rehetra zany afefe. Mba mampatsiahy fotsiny afa tsy hoe za akory namorona teto. Ny zavatra resahako raha ty tsy zavatra miforonana iray aza fa araka ny teny Aristote hoe tsy misy système politique universellement meilleur en soi fa arakaraka ny valeur ny inona ty izy arakaraka ny peuple na ny vahoaka installer ny système. Ao anatiny ao mentalité, ao anatiny ao mœurs, ao anatiny degré de développement civique. Karaha nao copie-coller tsika ohatrany nataontsika hatramin'izay dia mazava ho azy tsy andeha zany io. Raha le dao tsika mba hiatsinana nandeo tsika anandre fa dia anantsika maka modely ao ihany tsika aloha azo antoka aloha zany fa isaiko io. Dia rehefa le izy rehefa nakaraka amin'ny pouvoir dia nameraka ny phrase izy ce dont nous avons besoin dans ce pays, c'est de faire en sorte que si le diable lui-même venait à gouverner au Ghana, certaines procédures, certaines pratiques l'empêcheraient de faire ce qu'il veut. C'est le système unilatéral. Zany hoe na devoly aza moa izy, entre parenthèses le devoly, zay tsy mipetraka fiovana fa raha fomokasy mangona be sy maro fotsiny izy. Ka na devoly aza natosikotsika eo fa misy rafitra eo. Et Farafaratsi, il serait obligé de faire ce que le peuple attend de lui. C'est rafitra izay milapetaka dia tsy maninona antsika na iza mipetraka eo, na iza mipetraka eo. Zay no teny Zironana izy. Ny teniny Nouroudine Fara, mpanoratra dia Somaliana. Araka fitantarana dia hoe ny olana tena ngeza indrindra dia isika tsy nandalo aristokrasia. Niaraka ny monarchie tsika dia tonga ny Europeana dia nandikana lakilasy tsika tonga dia nakaizana ny démocratie dia rehetra tao anatin'ny aventure chaotique de la démocratie africaine ray manontolo. Satria au lieu de niady mihitsy, au lieu de régler notre différend entre nous, on a dû lutter contre les Européens. Dia rehefa niala teny nefa ny Europeana niala tany amintsika moa zany dia natsikiny ao anaty démocratie tsika. Dia ny problème araka ny discipline politique mianasa cloture miala monarchia dia mita tyrannie dia miala aristocratie dia mita oligarchie dia miala démocratia dia mita oclocratie dia manana tendance tsika zao hoe tady mpanjaka. Taontsika hiditra monarchie indray aloha isangé zany miambina atsika eo satria itsika manaraka cycle fotsiny. Tsika nefa développé an'ilay aristocratie. Ny oclocratie dia dérivé ny démocratie rehefa lasa dala vahoaka. Zay no oclocratie. Zany hoe rehefa lasa dala ny mpanjaka dia lasa tyrannie, dia rehefa lasa dala ny aristocratie dia lasa oligarchie, rehefa lasa dala ny démocratie vahoaka dia vaky oclocratie le système. Dia ny lozan'io zany hitatsika izy ao Madagasikara io niaza mbatratra fitsarana vahoaka fotsiny. Fa io tsisy misaina fa tonga dia mandeha ho azy. Ny danger-tsika zany dia hoe hitadiny atsika monarque vaovao hiverina na dictature dia lasa mahana zay réflexe zay tsika. Dia zay mahatonga hoe ndao vain'aingana le rafitra mba marafaratsiny tsika afaka ny éviter aloha atoato. Satria ny fomba nizarana antsika afrikana moa zany araka ny teny Sohika tia ny hoe izy prix Nobel de la littérature tamin'ny 94 dia hoe
Ny création'ny nation africaine totalement artificielle, elle n'a pas pris en compte les différentes nationalités présentes avant la colonisation. Les Européens ont préféré y voir des tribus. Nefa nisy nation be lehibe tao. Dia rehefa tribu nefa ny considérénatsika, dia nalefa c'est de rehefa lorsqu'on réunit plusieurs groupes pour n'en faire qu'un seul avec des services communs, le pouvoir devient rapidement un sujet de dispute. Anareo président, ana ny prime ministre. Anareo prime ministre, ana ny président. Dia mbola eo sika zany zao miady hevitra amin'ny hoe firy ny olona vity aminay na seza. Dia rehefa miana seza, dia hoe miarabonao rahalahy fa dia faly zay dia teo mifaritra misy anao ka fiditra olo mbola ny problème antsika. Satria vadika sujet de dispute io rehefa navadika tribu ilay nation. Vahaolana azy. Koa satria fiarahamonina ny vahaolana eto dia tsy maintsy fiarahamonina aloha vahatsika voalohany, fa tsy politika zany. Jereva atsika ny fiarahamonina ahoana ny fahatsika manova ny fiarahamonina zay rehefa anontaniana hoe toe-tsaina ve mandeha alosa ny rafitra. Dia ahoana moa rehefa hanamanova toe-tsainan'olona hoe zareo mba endre tsara nareo. Mba ataova zany zanakare hoe tsy misy gida, tsy misy ina fa endre tsara fotsiny. Gida no apetrako voalohany dia manaraka ny olona izao ny atao hoe endy, dia izao ny atao hoe adalo. Noho izany rafitra no mibaiko an'io. Rehefa manova rafitra nefana ahafahana miinstaller système ao anatina ity misy analogie architecturale hoe analogie entre ny architecture machine, ny architecture cognitive ary ny architecture sociale. Raha isika ohatra zany ohatra ny ordinateur ka fanazavana de place tsara dia zay spécialiste amina science cognitive sy informaticien mampianatra l'université ny Indiana, Stanford, Oregon, Michigan dia nanao analogie izy rahalahy miaraka Serge Robert philosophe ao anatin'ny akagny nametraka hoe rehefa mikivanasa ao anatin'ny olombelona raha ordinateur no resahana. Misy rano ny ordinateur, tsy misinstalle ny ordinateur ary tsy misokatra rehefa tsisy rano. Ilatsika zay rano mazay ataon'ny olombelona capacité à retenir, mobiliser l'information. Manana an'io ve le olona anankiray aloha. Raha makany Madagasikara nareo dia mandeha bus dia ny receveur l'exemple raisiko foana hoe rehefa mamerimbola izy dia ty le 5 000 miala telo, 10 000 miala eo, 100 000 miala roa. Ao anatin'ny atsasakadiny izy mahatamivoaka fenêtre valo roapolo. Ka raha manana tsy mandoko frère nareo dia tadidiny hoe frère-nao madamo mbola tsy laza. Manarama tsara be zany io receveur io. Dia io ramona io ilatsika raha installé olona entre guillemets. Ilatsika ny processeur raha installé olona koa dia ny intelligence zany. Rehefa tia haintsika na ampianarina manisa 10 plus 5 plus 5 dia mbola lasitsika manisa 1 2 3 4 5 plus 5 1 2 3 4 5 atambatra 1 2 3 4 ao anatin'ny 3 4 secondes tsika vao mahita 10. Fa raha ny terminal ianao mbola ampiasa tany efa tsy normal ny processeur anao zay. Fa arakaraka ny niveau anao zany mampiakatra n'ilay vitesse de résolution ao anatin'ny loko. Ka raha Pentium 4 ianao zany mety eo amin'ny BPC ohatra niveau anao. Raha dia encore anao dia bac. Raha bac plus 2 anao ataontsika hoe corps de Dio. Plus 3, corps 3, plus 5, corps 5, plus 10, corps 7, corps 9. Raha maka Pentium 4 nareo gérer le problème à Madagascar avec 300 audiences par jour à la présidence de l'État. Et bien imaginez les gérer le Pentium 4 avec 300 audiences là. Alors là c'est le problème de ça. Oui, raha ohatra ka niveau BPC zany no tourna Madagascar, nefa ny audience telonjato, ahoana rehefa traiter les problème telonjato isan'andro. Vitesse moa zany efa ambany be. Ny disque dur ndray ary ty fanazavana ty dia equivalent subconscience atsika. Ny expérience de vie rehetrarehetra dia ao anaty subconscience anao. Raha miandry tomobile ianao androany ka mitondra tomobile mahay ianao androany. Fa raha afaka roapolo taona ianao mitondra tomobile satria tsy mitondra roapolo taona dia tadidinao io foazana fotsiny le tiroara misy le permis dia tadidinao hoe ohatra zao hoe mitondra tomobile. Tsy mila averina mianatra intsony ianao zany eo fa efa ao anaty disque dur anao ilay fichier ny anarany tomobile. Dia ohatra zay ihany fiarahamonina. Raha installé système ao anaty fiarahamonina anankiray tsika mila mémoire collective.
mila intelligence collective ary mila contrat social. Tsy zany namorona an'io fa théoricien reny namorona an'io. Ny mémoire collective io c'est l'homogénéisation des représentations du passé. Mahana passé homogène ve isika. Raha vao tsisy io tsy mahana ramona zany gasy. Rehefa tsisy rama tsy misinstalle ny système. Rehefa tsy misinstalle ny système tsy midémarre ny machine. Lany andro fotsiny tsika no vampitondra raha tsy manana mémoire collective. Miankina amin'ny mémoire collective io zany ny installation rehetra. Étape voalohany zany installation de mémoire collective. Solution voalohany zany zay. Solution faharoa mametaka tsika hoe inona ny intelligence collective misy ao araky ny analyse. Dia régime politique manahoana no adapté amin'ny intelligence io. Fa tsy azo atao hoe régime politique tsy mifanaraka amin'ny intelligence. Fa ity raha fodian-dafy ity bebetsika ny Madagasikara no piso. Ongotan'olona daholo le barrière rehetra. Minstaller ohatra hoe panneau solaire ny didy. Tsisy hitanao hatramin'ny poteau. Tsy régime fotsiny hatramin'ilay poteau. Izany mbola mila éducation zany vao adapté hany fa tsy hoe andao le copie-coller fa panneau solaire zareo ary. Apetaka ao ninina développement entinao ao tsy adapté ny intelligence ny vahoaka io. Olona mila manaraka intelligence ny malagasy zany no afaka le installer système hoe zao ny tonganao azavaitsika rehefa avao. Farany dia mila disque dur tsika contrat social mba ahafahantsika mandeha lavitra. Tsy mahana disque dur tsika afaka roanjato misy Covid anao Madagasikara. Raha miconsulté anao hoe aiza ny archive traitement Covid natao teo. Tsy mahita an'izany anao Madagasikara. Même journal officiel tsy misy tsony ao. Tsisy ninina ao vazay tiana soratanao no soratanao. Tsy mahana zany tsika disque dur tsika tsirairay ao. Raha metaka amin'ny mémoire collective ianao il vous faut un socle. Malheureusement. Na tsika mampianatra. Ohatrany nampianarany vahiny antsika ao vahiny tsisy zany hoe pirenena reny. Raha moa zany arahana antsika. Fanety antsika. Dia ny célébrer antsika isy ataona vahiny tsisy zany. Dia mifery éducation zay. Na tsika miady an-trano. Dao hiady. Rehefa miady sanatria misy fahoriana zany ao an-trano. Misy mpirahalahy ao tonga anaty fahoriana. Na efa miady folo taona tany ary izy. Tratran'le mémoire le fahoriana izy. Dany lalala mibata avana. Mibata sa tsy bata. Tratran'le choc izy. Fléchir izy. Dia tsy mahana résistance atsony izy. Dia mora kely le développement après an'izay. Raha tsy eo zany choc io dia sarotra be le développement ka raha hitondra fotsiny eo dia misy foyer de tension be lehibe, misy résistance be lehibe. Ny gérer io résistance io zany mémoire. Ny tokantrano raha vao tsisy ny mémoire io collective raha. Ny société raha vao tsisy ny mémoire collective io raha. Tsy adala zany ny français mametraka hoe efa tany 11 novembre 1919 ny armistice fa mbola tonga amin'ny Allemagne izy isa-taona. Ny oentiny hoe saky nifoanan'ny François Bayrou nanaika français atsika tsy nanaiky. Mbola zao fereny oentiny 9 mai any Russie grande pompe misy ndao tiary tsy reo atsika. Afahana mametraka amin'ny collective dia mba hisiny ny filaminana ao amin'ny firenena. Zany hoe miinstaller tsika mémoire collective aloha. Ny anarana tsy universaire anazy dia hoe ziva pirenena. Ny atao hoe ziva dia fifanekena foko anankiroa tamin'izany amin'izany. Mpiziva ny Betsilefy Antesaka. Mpiziva ny Sianaka sy ny Betsimisaraka. Mpiziva ny Merina sy ny Anjoaky. Mpiziva ny foko maro zany Madagasikara. Misy contrat zany tany. Io ziva io mbola mipetraka hatramin'izao. Ndao ava international io ziva io. Na ziva pirenena io, na ziva national misy Betsimisaraka ve eto. Mpamitsarana zafady zay tsy manjary. Ohatra. Satria zay sy Betsimisaraka dia mifankazaka ohatr'izay. Dia tsy midika zany hoe ratsy ny Betsimisaraka fa ry zareo andevonay. Ohatra. Zay izy koa manao anay zay hoe nay zay no andevo. Dia tsy makalaky zany zay rehefa minao na zay sy ny Betsimisaraka fa noho ny fizivana dia tsy tavana eo ny relation. Tsy afaka fa nisy ratsy zany io. Noho izany mbola tsy manana mémoire collective tsika fa mila micréer. Izay arsera metety ny créer an'ity mémoire collective ity hoe ziva pirenena. Tsy hoe pour ny levitsy ny raha miteny zany fa vazovazo sy Betsimisaraka. Pour vous dire hoe à quel point zany zay tsy touché etsony na fampiteny mahery azy. Zay le Betsimisaraka sy Sianaka. Dia rehefa mifanena dia
ianao tokony fatarapitso ary ianao ne very fa maty na ianao maty ianao mitona fa mangina io de tsy makalany zany zay ao anatin'izay satria efa misy rien ny ambadika any zany hoe tsy afaka misaraka mihitsy zay tsy afaka fanisy azy ohatra féminisation mémoire collective zany clarifier objectif-tsika choisir support structurer l'information impliquer tsika malagasy micréer ritsika ary aptiritsika amin'ny système éducatif transmettre dans le système éducatif vite zay de manana base collectif tsika engany hitondrana Madagasikara satria io mémoire collective io de garant stabilité politique satria manontany ny olona hoe efa manina tsy le misy stabilité politique nefa tsisy guerre tsisy ninino io ny antony ny mémoire collective dia renforcer ny paix sociale ao anatin'ny société raha rehefa tsisy mémoire io tsy mahita paix sociale zany ianao tsy atavavoaka nina mihitsy tsika raha ny tena hoe anara CPE raha matavavoaka zavatra io de tezitra daholo ny olona satria za mafantatra fa tsisy mémoire collective noho izany hoe igérer résistance fotsiny asan'io efa izy zeraka efa satovaina ny gasy alors rehefa mivoatontsaina de responsabilisena fotsiny ny gasy de mamerina ny contrôle c'est sûr et certain satria tsy manana mémoire collective tsy hainy raha teo hoe ahoana ny créer mémoire collective fa zao tontolo zao mafantatra zany théorie io ny rehefa tsika anaty mémoire fragmentaire génère tension polarisation fragilité institutionnelle etc etc risque de division identitaire affaiblissement du sentiment national ananasika daholo caractère reo amitsika miteny zao efa tsy ao ny mémoire collective noho izany andaotsika hitele mémoire collective afatsika installer le système de rehefa micréer mémoire collective aza mandany any eritretra à cause de qui les problèmes à cause de quoi fa logique analytique zay fa logique hoentsika de logique systémique hoe à quoi parviendrait-on si les problèmes étaient résolus raha mivary le problème mety manao ary zany Madagasikara zany aorina kely eo ile Madagasikara aorina eritreretina de adinitsika le problème gasy mantsy fa amizao mbola hoe dadabenareo namono dadabenay nefany efa nisy vazaha teo elalela zay le vazaha nameny pardon fa izy gasy tsy mbola mise pardonné mbola tsy mifamela ny gasy ray manontolo noho izany mamelaka logika systémique tsika de manaka zany ny voan'ny retolona reto satria ny fotsioditra ngerina anafon'ny apartheid misy participation be dehibe ny fotsioditra rehefa nisakana ny maintioditra ny approche ny Frédéric de Klerk de nandeha nantany fotsioditra izy hoe ahoana est-ce que je dois continuer amin'ity processus ty de nanao voto référendaire mihitsy ny fotsioditra hoe toizo de mentalité d'entreprise, il faut effectuer de profonds changements, il faut négocier et ouvrir ces négociations à tout le monde. À cause de ça, c'est une histoire. Là, on a des fois, c'est que les restes progressent, c'est progressent, voilà, il y a un petit approche analytique, il y a un petit les fruits de les mouvements, ils ont des choses. Il y a fait que les bâtons de sac à l'ouest. Et tout le bâton de sac, ils ont des fruits. Pas faire un ici, fruits, ouest. Izy moa zany mafindana tsy le foromonevy atsy ny vatenare elo ihany keny eo noho izany apalapainy tsika mametraka étiquette ty foromonana zao fa samba victime ny système daholo isika rehetrarehetra hita zany tsika amina jiva-pirenena na karazana réconciliation nationale de mila ampité manao an'izay zavatra zay fa tsy ampelala ny concertation nandranatsika daholo ny concertation d'après conférence de la Baule taty France de nanao conférence nationale daholo ny firenena afrikana rehetrarehetra pena Cameroun, Côte d'Ivoire, Madagascar en 91 jusqu'à 92 et au lieu du changement de système Mozizi Bomboko ministre des étrangers tam'izany tany Congo au lieu du changement de système andresaka lasa tribunal de conférence c'est sûr que c'est ça zay ihany zavatra trany hoe ifampijereo tsy mifampatoky reny ohatra mbola fomba le manefitenena de lasa tribunal ianareo nanao an'izao ianareo nanao an'izao et en plus tsisy critère olana maritana azy fa atsono zany professeur Antsimbazaha zany mbaazana école nakasy zany de aterika momany Madagasikara de atsono tantany raza miaraka tabatra zany reo andirika fametrahana système de aminareo zany
mety zany zany amin'ny gasy satria rehefa mametaka ianao dia mila entité mihitsy mametaka io assemblée constituante io dia entité mihitsy ray manontolo no mandeha mamaly le système ka maina le olona objectif dia tongaravana système adéquat amin'ilay fiarahamonina zany olona mahafantatra ny tokony ataony dia io assemblée constituante satria ny processus de changement systémique dia mamaritra fa raha ity le système misy am'izao sens inverse évidemment dia misy résistance au changement foana eo voalohany teren'olona zay hoe adamina reo dia mipotra am'izay ny intention au changement dia azavaina le procédure de changement dia zay vao mahita ny agent de changement zay vao mandeha ny changement tsy zany namorona andreto fa reto manampaizana ny ampiseketo reto a raha nijereny ty nareo a ty rafinkelina ty 94 ty nolevinkanina ty tamin'ny 1977 rehefa nahita an'izany itya ity olona le surle tya surle 87 dia jeremanareo document reo manazava ny processus de changement na système tsy maintsy manaraka atsika anio zany tsika dia eto amin'le procédure de changement zany tetezanay zao tontolo zao hoe zao ny fomba atongavana amina changement atongavatsika milay hoe iza le hanao an'le changement dia olona voafidy no hanao an'le changement fa tsy laza tsy nieritserina fa tadiavina reo a hita io a rehefa kelikely eo a zay tsika vao mitsarany environnement de changement dia amin'ny alalany fanangarana n'ity institution ty no ahitana an'ilay agent de changement hoe au conseil des sages ity zany misy olony député zay a mivadika approche sectorielle ny sasany dia mivadika aristocratie ny sasany mijana démocratie ny sasany zany hoe mixena zany ilay législatif ity olona ty olo mbofidy au conseil pour la concorde nationale zay a ahitana représentant avy amin'ny fototany dia manao grands électeurs reo manatokany amin'ny national soutien avy amin'ny base dia au conseil économique et social ahitana secteur privé ny société civile etc démocratie ihany io olo mbofidy reo fa ato am'izay tsika mampiditra aristocratie ampidiritsika zany au conseil de l'administration ny représentant encore administratif rehetra andilika io administration tsika io ary représentant ny corps de la défense andilika io stratégie tsika io ametaka hoe système ahoana mampetaka dia zay vao mampiditra tsika reto entre guillemets hoe ancien président zany satria misy élection teo a dia zareo a tsy maintsy mampetakatsika eo zany mba hipirina hoe hoan'ny intérêt supérieur de la nation raha ohatra koa zany fa tsy manaiky atao olo-kendry satria olo-kendry mianarana eto fa tsy manaiky atao olo-kendry dia nareo fa mamianarana koatran'izay zany hoe io institution io zany no ametaka ny changement de système io zany le agent de changement dia positif an'io zany efa nanalizere le système satria efa vitanay zany io a ho proposere boka malagasy io a no négatif an'io dia ny complexité institutionnelle raha mijery institution ty ivelany tena fa tena très complexe tsy maintsy miditra am'izay rehefa tsika mba ahafahantsika tena mamaky problème fa valorisation des experts réduction du clientélisme local fa meilleur cohérence stratégique représentation territoriale maintainée zany hoe hita daholo ny karazan'olona rehetrarehetra raha iteny nareo hoe mandany vola be io zao satria belibe membre ny ohatra ny député tsika am'izao a impolo am'zato mahery manana conseiller permanent conseiller technique à peu près folo any fois 10 zany député tsika ny zato sivy dia le député ihany mandraika raha le olona folo miasa ao aminy mivadiny io dia ny jordane dia ny lalany dia reo a dia rehefa miady aminazy le jordane nasaraka izy mivady dia isorona koa le jordane fa zareo zany eninjato sy arivo PM finance publique tsy matatra arivo io olona io même pas tsy maraka dimanjato koa io olona io fa au moins zany a misy ankirazy any amin'ny base rehetrarehetra any a lay filankevitry ny olo-kendry ahitana an'ireo olona reo petaka zany zay raha mpiarahamonina hiditra am'izay tsika ny régime politique satria raha mpiarahamonina ampiasantsika teo hita ny régime politique tsika dia tsy maintsy ampiasa théorie an'iray hoe manahoana processeur any gasy tany teo mafiry io gasy io efa hitasika teo fa T3 T2 fa feny teo mampizany sambola ino zany configuration am'izany satria rehefa namantefa intelligence an'olona dia ty ego ty
égocentrisme social aloha dia tsy ny approche systémique anazy zany hoe ny atao hoe autiste dia zay olona mieritreritra ny tena fa objet izy karaha mianao asy dia misy tapahany amin'ny asy ny tanana satria veriko objet io dia mila mitanana zany ianao amin'ny degré d'autisme rehefa tena ambony be fa rehefa zazakely ny olona izy rehefa mieritreritra fa olona karaha mianao anazy tavoangy ty dia inona ny ataony dia sotominao tavoangy ty inona ny ataony tomany izy satria izy rehefa mieritreritra fa olona na ny olona akaiky anazy everiny fa objet dia ankoatra anazy everiny fa objet zay ny atao hoe zaza karaha zaza zany no menao fanjakana ka isipina le fanjakana le tany ianao dia mazava be tomany izy dia hitanareo zany tany expérience-ntsika rehetrarehetra hoe raha olona tsy manana niveau zany no menao fanjakana dia sarotra be misipina fanjakana iny tany satria le voa corrélation inverse amin'ny ego io zany ato zany manary sy mety olona ray ihany no mitondra izy reo no mibotsina raha mbola mety amintsika zay satria mbola zaza tsika dia mety zay raha miala sakana kosa ny olona dia hita hoe efa mamconsidéré olona ihany izy fa ny fianaka misy ny akaiky anazy ihany mbola olona ny akoatra anazy ny anakavy tsy izy io olona io zany raha mahazo pouvoir ka nataonao misy ka ohatra izy ka betsineo izy ohatra eo manomboka reny réception akory aby izy rehetrarehetra izy ny anakavy mao raha sy anaka ny menao ny seza dia mamiditra reny réception ao takory bona manao na bona manao nareo zay foana fianao manapotongany fisetemety azy satria miala sakana ilay misy fa roatra raha ohatra ka efa adulte am'izay le olona izy a sujet ny akaiky anazy sujet ary ny akoatra anazy ny anakavy sujet fantaina mipetraka aminareo zany hoe nareo aloha olo dehibe alazy biblioteka satria raha manontany io any Madagasikara dia tsy nisy samy teny misy hoe lehibe gasy samy conclure zay amitsika mbola tsy lehibe tsika noho izany raha metaka fitondrana Madagasikara tsika dia tenena contenu voasantement social izy satria araka tenao avy gardiniera eto dia corrélation inverse ny ego sy ny intelligence zany hoe plus ianao zany intelligent dia mihinana ny egonao fa plus ianao zany bado dia miakatra ny egonao dikan'izay raha maheda be ny egonao dia zaloa ianao rehefa antariny vahintsika fa maniny nareo gasy no zaloa dia io zany mamaly anazy ovanikeny artikardinera io samy mandinika zany mbola zalozy be any mahimbadibadikainy fa rehefa manana valeur anao zany sura valeur anao dia tsy nilatsaka any zalozy itsiny zay lojika ny artikardinera eto dikan'izay raha tenisika metaka régime politique satria taty Afrika rehefa jerenao a dia tsy mahalala afa-tsy blaise compaoré bio 61% ny burkinabe katolika namoaka ny statistique eto ta conférence tany teny any dia tsy mahalala afa-tsy ny ACB ny togolais 88% zany hoe raha jerenao zany a dia mieritreritra zay rehefa mbola mpanjaka eo mitondra io confirmé ny terny norodiny Farah hoe itsika io anefa tsy nandalo aristocratie fa tonga dia raha tsy démocratie dia manimanina nilay monarchie mpitondra rehetra rehetra dia verina monarque dia confirmé zay a par rapport au mandat hoentina mpitondra anankiray aty Afrique 27 ans tany Djibouti 26 ans au Rwanda 15 ans Côte d'Ivoire au pouvoir olona ray foana io ao Tchad 30 ans i Gabon 56 ans au pouvoir Guinée équatoriale 47 ans au pouvoir monarchie zany miandro maty mihitsy izy zany vao miala dia Cameroun 44 ans au pouvoir Ouganda 40 au pouvoir Congo 40 ans au pouvoir ny vavy tsy ditsika mianakavy teo azonareo an-tsaina zany fa tsy mbola mieritreritra zany a ipitondrareo hoe tonga amina démocratie zany tsika fa zay zava-misy dia rehefa jerevatsika rehefa raha égocentrisme social infantile zany tsika na pubertaire dia manahoana mety petraka an'izay dia mifarina raha jerevatsika style management rehetra rehefa mbola zaza ny olona dia baikolo bona manazany directif tsisy olona amin'ny démocratie zaza zaka hoe io siramamy a ino Nestlé nefa narataratsika anazy dia marika azy pronomment égal à Nestlé dia io Nestlé a misy zazakely ao an-trano miverina vany anao troany io satria avelanao libre izy fa mila management directif ny zaza dia miakatra ny voa izy zay miditra management éducatif
ampianarana azy manasa vilia, exprès, support, encourage, soutien, dia mianatra raha ho tokantrano izy. Rehefa mahafezy ka miala sakana dia manajo ndraiky participatif fa no mety aminy. Ianao manao tranonao a, ianao manasa ny volaninao a, ianao manasa ny vilianao a, point. Fa rehefa lehibe izy eo mety aminazy ndraiky dia négatif hoe efa lehibe ianao ry anaka ho ety tokantranonao. Zay lojika manajo mainty a, zay daholo lojikan'olombelona rehetrarehetra fa niolana dia izao. Rehefa niady tamin'ny frantsay tsika hoe tsy mety amin'ny antsony le mainty tamin'ny vazaha tamin'ny 72 dia zavatra ataontsika tonga dia miditra mot de négatif. Considérentsika hoe lehibe gasy. Mena gasy daholo na entreprise tranombarotra rosy cotonage santé mavatako oasy limazy romazy solimazy cinquante solex solediny isan-karazany aizy izao samy mitondra mody tsika. Ka zazakely rehefa meno zavatra dia hoentiny mody. Satria tsy adulte zany reo mitondra reo fa vokatry le système éducatif dia tsy nanabe izy dia tsy adulte le mitondra fa tovolahy betona sy tovovavy betona. Noho izany samy mitondra mody, mitondra lavabolody sasany avy any université, mitondra birao-panjakana mentana le trano, ny salon tamin'ny trano-panjakana naberaka amin'ny vazaha rehetra hitanao any trano dadadosiny any to daholo reo satria tsika tsy adulte. Izany hoe mila mitandrina tsika hilatsaka le mandeha ao anatin'io fa dao tonga dia gerigera movary dia hoentinareo any rankay dia zay. Dia zavatra tranga hipetraka monarchie be lehibe indray any province. Zay ny risque zany amintsika miteny zao. Dia na midina anazy zany ity tableau ty araka ny filazan'ny Henri Nitzberg hoe mirapprocher manazy reto directif amin'ny régime centralisé fa manazy reto participatif amin'ny structure démocratique. Zany hoe raha metaka amin'ny système tsika zany dia mijery ny égocentralisme social aby araka ny teny reto manampahaizana reto hoe manazy reto persuasif et ratsika correspond au logique monarchique. Zany hoe inona zany no logique hitondratsika any Madagasikara. Any an-tranonareo a mandikiriva tsara fotoanatsika fa hozarainanareo ihany ity présentation ity. Dia raha vajerevatsika eto izy raha zazakely zany no vahoaka hoentina dia tsy maintsy régime centralisé. Ianareo rehefa mamaly teo efa mba tsy zaza ntsony tsika ohatra mba misy miala sakana ihany efa tsy manaiky tsindrina bokotra ntsony fa vao miteny anao dia mahita critique tsika. Itsika koa nefa mbola tsy olombeibe satria mbola manavakavaka tsika miady ny zafisorosiny antefasy, miady ny abetsiny saraka atsimo sy avaratra, miady a mbola misy problème mierina atsimo sy avaratrano, miady ny bara atsimo sy avaratra, makany fandrinana mbola misy atsimo sy avaratra, makany ambatona zakana mbola misy atsimo sy avaratra. Noho izany ny risque zany raha ny délégation des pouvoirs tsika ka hiditra na démocratie pure dia tonga dia fédérentsika ny Madagasikara hoe dao tsika efa fédéralisme dia zavatra isa satria ireo olona reo dia mbola manana toe-tsainana zasy dia kamaroa any ambanivohitra any tena misy abus d'autorité sy abus de pouvoir. Misy chef de région any a mivarotra tany izy tamin'izy mbola tsy chef de région. Rehefa lasa chef de région izy nakan'ile olona mivarotany tany izy hoe le tany namediko taminareo le azoko amboniny ana. Misy zany Madagasikara fa olombelona zany dia lasa nikapainy daholo le azo dia nandona le tokotany eto any avy satria manao abus daholo ny olona rehefa mbola zaza. Dia rehefa miala sakana izy zany atahorana amin'ny miala sakana zany manavakavaka. Dia ametraka amin'izay hoe tsy maintsy olona vety aminay no directeur eto aminay. Zay problème zay a rehefa ataonao ny distribution ampiasa-panjakana rehetrarehetra tsy mahita configuration ianao ka hoe ahita ampiasa-panjakana tout de suite anakan'ireo ohatra. Efitsika sujet ty azafady diso ty diso korany azafady atsika ty razao. Merci beaucoup. Sujet ty vaty mihitsy tableau ty fa mahakely mariny Philippe ty tableau ty azomora iako mariny azafady azafady vaty mihitsy tableau tany manipulation tiny izy zay. Dia raha jerena zany nisy filipavina tao tamin'le fanambarana ny maty sujet daholo ty. Raha ohatra ka adulte zany tsika zakatsika zany fédéralisme zany. Raha ohatra ka miala sakany tsika dia décentralisation mety amintsika. Raha ohatra ka zazakely tsika décentralisation no mety amintsika. Raha ohatra ka zazakely tsika dia monarchie mety amintsika.
Dia io zany par définition reto manampaizana reto fa tsy azontsika tsapatsapaina izy hoe doraka tonga dia manazy hoe délégatiftsika déléguer en pouvoir ny eo ampangaraka daholo ihany tsika rehetrarehetra reto génétiquement tsy marina zay fa manazo valy fa nonolotany any dia mila mihitanana décentralisation tsika dia décentralisation tadiavitsika tsy hoe décentralisation hoe pouvoir central makana collectivité fotsiny fa décentralisation transversale mihitsy zany hoe misy coordination horizontale any amin'ny faritra fa tsy hoe iny pouvoir rehefa nareo a dia misy olo anankiray ndeo mena le pouvoir fa tokony transversale le décentralisation zay proposition ny RCR vakinareo any an-trano fa lava be ny fitaorantsika ohatra hoe système électoral ohatra décentralisé tsika dia tsy akarany amin'ny assise tsony mba ampifidianana fa déclaré au niveau district raha am'izao tsika mila déclaration manao proclamation raha ohatra ka mampiasa ny décentralisation zay tsika à 2 jours proclamation ny résultat satria tsy miakatra amin'ny assise tsony PV efa ridicule aloha zany hoe PV lavitondro avy amin'ny kongo bataille makany ny assise tsy manana appareil détectena hoe lavitondro ny laza be ny zany tsisy fantatra ny nanao ny lavitondro io dia azo raisy nefa zay mivady ny zany a tsisy lana zany système zany décentralisé zany système électoral io eo amin'ny district ampitsara manao déclaration dia manao moyenne fotsiny tsika national rehefa aveo miala efa fokotany izy androany tonga amin'ny commune raha pitso tonga amin'ny district raha afaka pitso proclamation des résultats après demain c'est ça fa ino antsenovantsika zay zavatra zay ohatra zany zay a raha manovotsika ohatra ny système éducatif décentralisé tsika mba samy mianatra zavatra misy any aminy dia au niveau CEPE district aloha tantara ianarana au niveau CEG région tantara ianarana ary au niveau lycée zay omedy histoire nationale tsisy olona ho tafiditra ny Antananarivo zany ka afantatra tantara Madagasikara no hoe mbola tsy hita amin'ny fianarantsoa manafafatinao raha miainga avy amin'ny Vondrosa probabilité avy amin'ny Vondrosa ka mianatra tonga avy amin'ny fianarantsoa presque milina dia nefa tantara Madagasikara no ianarana ny fianarantsoa tsika satria misy district tena efa condamnena mihitsy le district hoe raha affecté any efa safanjakana dia sazy modikan'izay zany hoe considérénao prison le district misy district maromaro izy zay a efa considérénao hoe raha affecté any ianao affectation disciplinaire hiditra garage na tsy manaky any école politique ianao na miady amin'ny député ianao satria tiany député ho alaina ny taninao araka le ohatra madame Claude eo dia mampamangy ianao zany ny zany a mivoalohana ny programme rehetrarehetra any amin'ny base raha manao décentralisation tsika dia tsy resa vola fotsiny eto zao mba de finance mahitaka fa 2,5 any décentralisé pourcent makany amin'ny collectivité territoriale ny pourcentage budget dia betsaka mantsy ny teny efa décentralisation tsika zao l'État s'engage à mettre la constitution article 146 l'État s'engage à mettre en œuvre les mesures suivantes répartition des compétences répartition des ressources s'engage fotsiny izy fa ino réalité ina dika engagement dia zay a mila mamitra le décentralisation tsika ary tena risque adoavana indrindra raha mitrana délégation des pouvoirs isika dia ao zany dia samy mitondra amin'ny faritany dia samy manangana ny gouvernement dia zany zany tsy anasa be dehibe donc il y aura des chômeurs parmi les gouvernements d'autres tsika zany misy gouvernement eny izarana seza fotsiny politicien tsika amin'ny ankapobeny a olona tsy miasa no mahazo manao politique zay le système ety zava-vozo ity misy eny ty modèle dynamique de monter en puissance tia ampiasaina ny domaine rehetrarehetra araka famonjena François Verhofstadt dia mamaritra fa raha miaramila ampiasana ka misy ady ny antefasy ny zavosoro il faut combien de temps mba ahafahana miaramila tsika mintervenir dia rehefa natao simulation mila avy amin'enina eo tsika vao mahavita mobiliser 5% miaramila tsika dia zany miaramila tsika 13500 fotsiny dia 5% io a 675 afaka adiny 5 zay vao tafahitsy raha mbola tsy mamy le commandant dia tsy vaky-poney le tomobile dia misy carburant anaty réservoir zany zany paramètre tsy napidiry fa considéré efa près daholo logistique sy ny tatiny alertenao dans 24 heures miady zareo ary ka dia phrase zay a tanizy zay a
Frantsa Sina nanampy Biafra, États-Unis sy Grande-Bretagne nanampy ny Nigeria. Nangataka sécession Biafra. Trangan'seo zay tany amin'ny faritra atsimo, rehefa nesika ny tany faritra atsimo zay tantarany fafana fotsiny na fahatondratelo reny ny pouvoiran'ny première république tamin'izany andro zany, dia nandeha nandamina tany nanao pacification hoe tsy hitena ny sécession. Tamin'izany aloha miaramilantsika mbola mpiavana. Amin'izao miaramilantsika comparé amin'ny tontolo zao, nakakana koa efa Afrique du Sud sy France. Zany hoe pour mobiliser à 100% miaramilantsika, il nous faut 5 jours. Efa maty any zay maty. Ara sanatsika misy État étranger manapa-kevitra satria tsika mpivavaka. Ny avaratra silamo, ny avoatany protestant, statistique amin'ny démographie religieuse. Ny any atsimo catholique samy manaiky zay tsika. Ara ohatra ka misy État religieux manao akory amina province ray, zay province État fédéré, dia amin'ny anarany ady masina ny totanany ady. Katapahana ny compte rapitso, ny temps d'intervention-tsika, il nous faut 5 heures pour regrouper. Raha misy fitaovana. DRDM-tsika tangotsika reny 20 km à l'heure vitesse. Am'ireny korotana reny dia manangiva avy any Mieritsiatosika satria avy any aminay any le zay mipetraka vaky tonga eto Mieritsiatosika koa le izy. Dia izy mazava be fa tsisy modisy koa. Zay zava-misy. Mafiaratsika zany na mety tsy fantatra. Zay zava-misy noho izany misy risque ngeza betsika retsoka avy hatrany ndao ary anao délégation de pouvoir tsika ho entinareo faratany misy anareo. Zany zavatra zany analiza tsy maintsy atao mba tsy teriterenanao foana fa tsy hoe tsy fitiavana ny ananany base. Ohatranay amin'ny faritra tena anjary nanangana hôpitaly atao amin'ny toerana misy anahy zay parcours 500 km. Zay vao vita taratasy. Ny koa hôpitaly efa nanao toerana misy anahy be étage be dia mananapa-kevitra mitady bailleur dia hoe ahora ngamba amin'ny hôpitaly zay. Meny hôpitaly nareo fa karakara ny taratasy. Ka ny fokotany, ka ny CSP, ka ny commune, les inspecteurs district, direction régionale de santé, zay vao miakatra amin'ny direction de santé de base reny, androy be, zay vao miakatra ny ministère. Zay vao azo le taratasy hoe alefaso azy hôpitaly. Za zany le mandeha fa mbola olona hafa dia mbola akarana vola indray le olo. Satria au moins vao comprendre le olona hoe olona fantatra le teny. Zay le problème-tsika zany amin'ny régime politique hoe raha metraka antsika zany dia mifanaraka amin'ny intelligence collective atsika no ametrahana an'le izy fa tsy hoe atao bifa fotsiny. Fantatsika zao fa nisy olona Ousmane Sonko etsy Côte d'Ivoire. Tany voalohany zareo Sénégal azafady. Tany voalohany zareo tabataba be anova système itaditsika kama zay. Samy natadia zay tsika. Dia rehefa miteny dia tanareo anova système ao Sénégal dina tsy mandeha zany. Satria système io misy ny problème raha tsy comprendre ny izy. Araka ny teny filoha sénégalais dia c'est moi qui l'ai nommé premier ministre, ne c'est pas l'inverse. Dia ny masony koa ny premier ministre satria rehefa ataony analyse dia mijery ny atao hoe structuran'ilay gouvernementsika sy ilay régime, ny régime bicéphale rehetra dia KO daholo ty Afrika. Zany hoe sady misy premier ministre no misy président. Niady daholo ny premier ministre sy ny président io zany ka ny Sénégal efarany. Dia rehefa jerevantsika ny tantara niady Ratsiraka sy ny premier ministre, niady Ravalomanana sy ny premier ministre, niady Zavelindera sy ny premier ministre, niady Rajoelina sy ny premier ministre, niady Rajoelina Mampiana sy ny premier ministre efa any amin'ny gazety vao iza varoaka. Farany teo vao mandeha 5 mois dia boum aiky andray ary atoatondray dia io vao foana zany satria ny culture-tsika tsy m'accepter an'izay zavatra izay fa raha jerevanao ny régime manao sepana zany hoe na président fotsiny na premier ministre fotsiny dia hitatsika hoe résultat ho an'le bicéphale zany misy premier ministre sady misy président dia ambany be PIB ireo pays ireo ary ny capeur de stabilité andreo faible misy korontana foana ireo firenen'izao. Ary ny régime municipal rehetra zany hoe président fotsiny na premier ministre dia jereo PIB dépasse $1000 daholo izy rehetrarehetra. Dia ny indicateur de stabilité na élevé, moyenne. Raha tsoahana zany zay dia mitady régime municipal i Madagasikara. Zay nitranga tamin'ny première république, zay nahitatsika résultat économique.
Fa tsy afaka mijanona amin'itsika efa resaka constitution mantsy zay resaka zay. Fa raha mijanona amin'itsika dia hosahirana eo satria lehilahy roa mantsy ny ray trano amin'izany. Raha lehilahy dia prime ministre. Dia mazava be fa hiavy hevitra foana. Farany dia disque dur. Disque dur-tsika zany dia ny contrat social mila apetraka basé amin'ilay population, basé amin'ilay richesse-tsika ary basé amin'ny avenir eritreretintsika. Zay dia miproposé amin'ilay hoe mametaka contrat social, mametaka contrat social fondé amin'ny responsabilité collective sy ny durabilité. Io contrat social io zany mamaritra ao any efa tsika migaranty raha accès équitable amin'ny tany sy ny rano. Mbola tsy nigérer mihitsy io hatramin'izao. Mbola tsisy fanjakana nigérer rano zany. Zay ny problème atsika. Dia ankoatran'izay mila contrat social io. Dia ny exploitation des sources rehetrarehetra mila contrat social io. Ka tsy rehefa tafakatra eo lasa dia rehefa te hivarotra izy. Dia amidimidy fotsiny ilay firenena tsy misy consentement ilay vahoaka. Mila contrat social koa zany hoe ahoana raha hivarotra amin'ny firenena ity, inona dia marika tokony aleha hivalidena le vente na le coopération amin'ny firenena lehibe. Tsy ratsy akory ny miara-miasa amin'ny tontolo izao. Fa rehefa tsy misy contrat social io tranga ohatra ny Visco. Visco dia nikajainy sinoa ny PDG. Satria ny sinoa dia tsy manaiky mihitsy ny manao corruption amina gouvernement tany ivelany. Sady tsy manaiky exportation idéologie izy tsy manaiky mihitsy ny émissaire hoe impliquer zavatra fafa. Fantatsika fa mivarotra ny fer soalahy tsika tamin'ny Visco $100 millions nalaza be tamin'ny amin'izany andro zany. Dia ny sinoa vao mahita hoe misy zavatra fafa tonga dia kapotsy mazava ny azy contrat social. Indépendamment azy mitondra eo. Dia misy contrat social mazava eo tsy azo mikitsahana. Fa itsika miankina amin'izay président dia contrat. Tsaratsara resakresaka amin'ny Russie izy ohatra. Izay ny basé ny contrat. Tsara ny resaka amin'ny Frantsay, izay ny basé ny contrat. Fa tsy mitenir compte izy hoe ity vahoaka ity ny tokony base ilay contrat. Zay ny contrat social afarany dia ny environnement tsika zay en danger amintsika miteny zao. À vitesse exponentielle mihitsy ny fandahitsika ny alatsika eran'ny Madagasikara. Ary tsy misy associé zany ny fotoana rehetrarehetra. Fa zapam-boly satria rehefa niala tamin'ny Banque mondiale dia ny fotoana intervient tany amin'ny ENAM pour national d'administration. Dia tapa-kevitra hoe tsy tona maka izy dia intervention ity fa aloha mandeha mamboly. Dia mahita an'ilay dégradation de l'environnement ianao zany tena miorooro mihitsy ny amin'ilay manisa orana ny ataona isa ataony. Firy ny orana tamin'ity, dia vavy ny orana dia mioty. Dia manisa orana zany tsy hôtely zany eto amin'ny Madagasikara. Isainao ilay orana, io fa ansuitrivana zany zany statisticien dia formation professionnelle izy. Io ilay orana fa miaina ndao tsika ihany fa tsisy orana efa propriétaire. Raha io hôtely iny marana. Ny zany zava-doza be fa ninina ao ataontsika Madagasikara ka tsy mijery io. Raha mijery ety ianao fieretana amin'ny Frantsa zany dia bâtiment be. Nefa ianao mahita dia maitso daholo rehetrarehetra izay ianao kevitra maitso daholo. Any Suisse zany tena maitso. Fa ny olona mieritreritra ny dia nopotika ny environnement. Noho izany tsy maintsy miditra any amin'ny secteur primaire anavotana Madagasikara. À partir des contrats sociaux, satria 80% de population, secteur primaire, 85% niveau primaire, mazava be fa tsy maintsy activité primaire zany no priorisé. Dia zay no afahantsika miélargir ny assiette fiscale atsika. Dia misy base fiscale atsika eo, dia miakatra ho azy pression fiscale. Zay atsika vahoaka manantena hoe ny ela ny action ny avy any ivelany mba actionnaire majoritaire tsika. Farafahatsy 50% avy amintsika na 51%. Efa mba ahafahantsika manantena zay hoe raikitra ny ady Madagasikara atsika amin'izay. Izany raha jerena na population active dia population active fotsiny hoe 52% sans instruction. Raha jerena ny catégorie professionnelle dia 68% io no miasa amin'ny secteur primaire. Raha jerena tsika ny population active par niveau dia ny olona miasa amin'ny secteur primaire Madagasikara 60% sans instruction. Ary 0,5% ihany no mba nahita fianarana mandeha mamboly. Satria heverina faratsy ny fambolena. Vokany rehefa nataon'ny stade ny analyse dia raha primaire mamboly vary dia 2 tonnes ny rendement à l'hectare.
raha secondaire mamboly vary jusqu'à 4 taona ny rendement anketiko radino anazy namoakany io ary raha ohatra ka olona nianatra ny mamboly vary de 6 taona ny rendement zavatra tokony ataontsika zany de hoe ny atoravana ty rendement ty tsy le T2 mbola ampianaritsika andany andro efa nanaraka zany daholo baero rehetra ampianarina ny T2 tsy mety mikapita mihitsy izy le ramona tsisy 15 jours ihany raha mangasy ka raha omena zavatra tsara be izy anao misy manatra koveta afaka tapabolana voafaky nous les niveaux d'instruction faible zany hoe processeur anao faible de mazava be fa équivalence koa ny ramanao de tsy mienregistre ny nanitsy anao ka raha ampianaranao zay zao fambolana vary marona tsy ny ataoko fe vary maromaro anaka mitsy ny gasy etrano nalefanao pampria raha volana roa volana lasa ndray hoe tsisy alo ihany verina fomban-drazana satria ancré ao anatin'ny T2 sy ny T3 le fomban-drazana hoe tsy hita zay maharatsy azy ary raha omenao azy le teknika ka mamboly 1 hectare izy ao zany hoe tokony ho 6 taona ny rendement ny besoin nefa 3 taona fotsiny noho izy za tsy amboly 1 hectare tsony ty fa tsy sasany eny zany boleko le surface ndray no ahenany satria besoin ny 3 taona au lieu de mamboly le 1 hectare izy de mahazo 6 taona de misy cumul na richesse tsy mbola mana notion de cumul ny gasy fa mbola mihaza sy mioty izy fa tsy mamboly ka raha mandevaka anaty any izy ka mahazo vorona ray efa calculena azy mampianazy 3 andro de tsy miasa izy 3 andro fa après 3e jour ndray vo ampiverina mihaza ndray ka raha mampiasa gasy anao mahazo contrat iverana aty tonatona ohatra ny ankapobeny eo a de tsy miasa izy raha pisy de maty commandinao ianao victime rehefa avao satria anazy zany tsy mieritreritra cumul izy fa hoe rehefa mahita sakafo efa milamina saina tsy mbola miasa koa ny gasy fa miasa tapakandro revy izy tsy manao ninina maraina ihany izy no miasa de revy izy ihany tsy lailay morona arabe ary mandeha route nationale nazao 80% ny filesaka eo noho izany tsy maintsy tsika mitady modèle hafa fa namobiliser andreo a araka ny teny banque mondiale hoe ny facteur de développement 60% avy amin'ny capital humain qualité ny ressources humaines zany no midéfinir ny développement ny 20% ihany avy amin'ny ressources naturelles zay efa ho lany ary ny 15% avy amin'ny infrastructure zany raha manao infrastructure ianao a de 15% ihany ny chance hoe ahita impact eo fa rehefa ratsy ny qualité ny ressources humaines apetraka ao mipotao ongotany apetraka ao ny hôpital manara-penitra na sekoly manara-penitra ny zaza ao anatiny tsisy ny sasa afaka raha volana any etrany de miloko na nataona lokonao azy io de lokon'ny ankizy amin'ny anazy zay ny zany ratsy ressources humaines io de tsy maintsy mitady hefitsika hoe ahoana no iaffectena ny olona nianatra makany secteur primaire fa raha ny olona nianatra no affectentsika makany de au bout de 4 mois mivary fa tsy 2 ans 4 mois 6 mois au bout de 6 mois tsika zany fois 3 ny rendement raha zay no manapikatsika zay modèle zay a modèle tokotiny ety facilité dia mazava hoe raha mikitika ianao zany secteur primaire fotsiny de mihetsika ho azy ny secteur secondaire ny transformation de mihetsika ho azy ny secteur tertiaire amin'ny service ny transport noho zany raha vokitika ao ny base de mihetsika dao ny intervention tsika nefa aty amin'ny secteur tertiaire amin'ny akapobe de tsy mihetsika mihitsy le primaire satria iny any ambany any fa raha vokitina ny ambany vo misy surproduction eo de zay olona nianatra zany le mamboly ka raha nao recrutement tsika de olona nianatra zany tokony atosika damina re mamboly anatsara rendement de mampiasa technologie moderne zao fa re tsy olona retsy condition tsy akoandoavy ke ieza le olona nianatra fa mirecruter tatsara izy isaka mampiasa hectare izy de mirecruter tatsara izy tsy mampiasa hectare de mirecruter tatsara raha misy 3 millions d'hectare Madagascar azo ambolena raha pitso sika veutira hoe misy création d'emploi 3 millions raha afaka pitso de mihitana le base fiscale satria lasa formaliser secteur primaire de 95% teo a lasa mandohetra obligé ampolaka de am'izay fotoan'izay afaka mirendre service public amizay fanjakana hoe ho any amin'ny hôpital ianao efa any anaranao reto ny droitnao ho any amin'ny sekoly zanakao efa reto ny droitnao sy anao mandohetra fa ny gasy no mihetsiny fotsiny fa izy tsy mandohetra sy fanjakana tsy capable mampandohetra ny gasy
Dia ny fomba ahafahana mampatoetra ny gasy zany, kitianao secteur primaire fa tsy mitodika any amin'ilay gasy 80% ianao, fa mitodika any amin'ny olona ihany tahaka ty modèle ty hoe reto ny impact amin'ny secteur primaire tafakatra 34% ny croissance en PIB, ny any amin'ny secteur secondaire misy pourcentage ambony be daholo ny croissance rehefa manipulé ny modèle io, ary any amin'ny secteur tertiaire dia miazakazaka be ny croissance au bout d'un an 2 ans tsika zany efa mba mahita mangirana sara io amin'ny resaka toekarena noho izany ataotsika hiverinambola dao voalohany izentsika ny tanitsika dia andaotsika nianatra no hiankadre rehetra olona rehetra fa nanarana ny baera rehetrarehetra fa esaiky tao zay ny historique zany hoe omenao zezika izy amidiny nitsena omenao masombola izy hoaniny tsy ho tavavoaka mihitsy zany tsika mizara masomboly daholo ny ady raha etsy karaha be dia be hitana ambanivohitra tonga mizara zanakazo eo le projet reny fa misy projet mizara zanakazo mbola tsy tapitra ao fizarana efa misy mivatra manokony anazy tsika aketo raha hividy anao zany tsy gratuit zay vetsy dia amidy mora be zeto dia maka fotsiny ny zay manambola zay zava-misy ny zany tsy réussir mihitsy io raha mbola iretsy olona resy nantenainao fa mila maka toerana ambonimbony tsika zany mametraka an'le fomba fitenenana misy tany misy minina io miaraka amin'ny akoho tsika ohatra hiteteny tany io tsy hoe mahafinaritra koa ny baby akoho fa mba tsy ampoaka an'le minina obligenao mandray andraikitra mibaby an'le akoho c'est pas pour plaisir ny babenan'le akoho fa pour vous produire mandraisa andraikitra mba ahafahana miaraka tsika fa raha le akoho zany maveranao mantsika le minina eo dia mipoka le izy tsy malala akory ary mipoka io ny zany voaka malagasy tsy malala akory hitondra anazy makany amin'ny loza le comportement io mba mailala eno dia ndao isan'izay anavitra fa tsy isan'izay voavotana zay ny tetezany faritra hoe ianareo fa isan'izay voavotana sa isan'izay anavitra fa raha isan'izay voavotana nareo dia klaseny amy fotsiny anatin'le votana ty izay ao anatin'io zay zany metraka zay ihany votana fa tsy anavitra dia zay zany tsy miady aman'olona satria zay tsy mieritreritry ny hiady aman'olona fa dia hoe anavitra ka tsy mety manana conscience mihitsy le olona anavitra atao akory fa mitady an'le olona zay mahatonga ny mitady an'le agent de changement ndray atongarana amin'ny fandroandrafo fidelarana tena vrai agent de changement sinon ny boky lety fotsiny tsika tsisy farana i problème atsika io noho izany tsy zao tontolo zao na ometsika tsiny rehefa tsy hanao tsika satria ny définition ny indépendance tsy hoe valaina any amposiny la frantsa koa aiza ny indépendance nay aiza ny indépendance nay hoe alaitsika ny firenena lehibe dia tsika mba mieritreritra ampiady biby dia tsika ny fairana ampiady alengeda dia mieritrerititsika hoe hiady alengeda teny tsy anaka alengeda dia ty orin'ny définition d'indépendance araka ny tenin'ny Bertalan Fisy Edgar Morin frantsay dia l'indépendance externe bien être est un résultat de la dépendance mutuelle de ces parties. Rehefa tsy mampiankina tsika tompoko aza mieritseritra zany azo indépendance fa anjaratsika no fampiankina ny israeliana raha mamoaka vola impita ambe folo mifindra tanana ny vola vao mivoaka amin'ny afam-pirenena ny gasy raha mamoaka vola ao an-tsena makaiza ny vola ny akanjonao tsy gasy solomasonao tsy gasy kirahanao tsy gasy kasiketinao tsy gasy pokeranao tsy gasy makay zany le vola tsy miankina amin'ny gasy ny alatsika anjara amin'ny fotoana zany ny créer ny interaction io dia arakaraky ny degré ny interaction io no antsoina hoe indépendance rehefa tsisy interaction gasy dia tsy misy indépendance zany ao raha mijery aloha tsy mahanaty statistique na commerce intérieur tsika extérieur eny nanatsika fa tsika tsy malala io tsaramaso olo dako firy nakany tamatavy tsika tsy malala io varonavatra zaka firy lasa toly aby tsisy an'izay statistique zao tsy malala ny dépendance antaratsika zany tsika dia normal atsika raha ohatra ka tsy fampiankina dia mety atsika amin'ny aniverina tsy losika rehefa miady amin'ny mpivady miditra ampirenavoko tany raha mbola me mafimafy miady mety lasa ny aza le vady tsy losika fa raha ohatra ka miady amin'ny mpivady tsy hiditra mihitsy ny président tany tsy ho tafiditra mihitsy ny commune noho izany isika ny mamany le problème amin'ny alalan'ny création na interaction entre atsika rehefa me mafy dénigré l'interaction io
dia manomboka mahana assurance tsika hoe maharery tena fa zay ty hoe fa tsy isan'andro tsika dia ity mipabiliser ny olona hoe nareo responsable do iageloletsy fa zareo responsable amin'ny fahoazy atsika fa tsika tsy responsable mihitsy zay politiquement zany dia anjaratsika no micréer an'io zay tsika mba considérer ny olona fa raha mbola zaza ianao miala ao an-trano ka tsy mampidibola ray aman-dreny tonga ny teny mody ala midimy tsy soa zany fa manomboka ampidibola ianao dia ozy izy hoe ampila raha mody dia mampidibola be bebe ianao efa manomboka manampy tamy izy mody zay anao lojika mpiainany zany ny zana tsisy anteratsika zany ao fa rehefa tsy prendre responsabilité tsika ho an'ny Madagasikara dia aza mametsiny an'i la Frantsa, aza mametsiny an'i Russie, aza mametsiny an'i Chine, fa zareo koa mba mitady vola ohatra tsika zay fiainana tontolo zao ka raha créatsika indépendance satria raha jerentsika ny tantara tontolo zao dia simple kely zay mandoa vola no mibaiko zay namoaka vola tamin'ny première guerre mondiale no namoaka ny résolution ny traité de Versailles Japon, États-Unis, France, etc. Zay namoaka vola tamin'ny deuxième guerre mondiale ka nanjesy no namoaka ny résolution ny Nations Unies. C'est plus simple kely izy raika fivoriam-pianakaviana atao cotisation fa evidition famafana lia ty paty zay zavatazo atsika rehefa zao maka vola atao mahazo cotisation maka atao mahazo tonga atao tsy nanome vola izy ny raha tsika evidition azabo izany aza manatena minina rehefa tsy nandoa vola fa irakiraka ndany matsaka dia zay sika lazay fotsiny zoe zao tontolo zao ao anatin'ny guerre rehetrarehetra dia zay nandresy ao anatin'ny guerre mamoaka ny solution satria géopolitique dia deux mots fotsiny intérêt rapport de force dia aza manofinofy hitady pampasosy international hoe izy zany mety mba hanampy reny ny fireneny satria zay miady tamin'itya dia aloha zay araka amin'ity tsy vahaolan'olo dehibe zany hoe anangana tokantrano ianao efa mieritreritra hoe nareo zany miaraka amin'izy miaraka marafosiny sa miaraka amiray aman-dreny zay hoe fanangana tokantrano tsy possible zany raha manao soa normal ianao anangana tokantrano satria ny cycle systémique araka faravana fanazavana européenne philippine tya dia simple kely fa tontolo zao là on entame le système en équilibre de croissance différentielle de la puissance samy mandeha mitady volany dia samy misy mahita kely misy mahita betsaka dia avy eo tsy maintsy zaraina ny fahefana dia zay manam-bola no mitantana trésorier any amin'ny fianakaviana lasa standard zay fa tsika rehetra sady anao amelaka trésorier olona tsisy vola tsy maintsy zay manambana-bola anaty fianakaviana mitiriny aleo izy mitatam-bola misy confiance izy tale ho azy ao dia raika miady dia avy eo alamina lizy dia milamina ny tany dia samy mandeha mitady vola ndray tonga fivoriam-pianakaviana amin'ny herintaona mitondra katikati le izy ahoana mbola sana hoe vidio aikaka mikaratava zay rehetra zany lojika naturelle fotsiny izy maha-olombelona lojika humaine izy hoe rehefa manana moyen ndray zany izy tonga anatin'ny fivoriana miara-manaiky tsika rehetra hoe tsy samy todikany koa raha zany kely izy ny ratsy fa lojika géopolitique zany dia tsotra atao minana reo sakafo atao ambany ato sala anaovantsika fety vonony daholo ny sakafo za mijery tele eo ambony tonga ny amin'ny 12 iandro enana reo sahina iandro sahina dia tsy mahazo manofinofo tsika manomboka androany fa mila réaliste hoe tsy afaka ny andro zany tsika raha miandeha milaza fa izy nanotole sakafo anao zay zao tontolo zao raha mba te hibaiko zany andoatsika mba metraka mpitondra fa nzatra mitrango Madagasikara inimaginable nareo mahita an'izany hoe natsona député anankiray zay ato 67 fa tena ino ao ny tsono anahy eo fotsiny ianao izy zareo le tovavy reo ino ao ary fahatelo zao izy fahatelo ve araka tsy mba noteny manitinitiny tsy azo misy le resaka ozy misy vazazy eo izy makany eo ary vous avez besoin d'argent ok na pick-up ray verina diany voarampitanika daholo mitatra dia rahakofany akanjo izy mivatsy vitaniny zany zareo nahazo ny anavatsy sanatry sanatry aby na taranaka reo tafaray am'izany fa alika zany zao
no mivady mikasy. Tany faritra misy anay satria zay mivady a mamontsy fahoriana matetiky. Ray andro zay tonga aloha mbola mpanasana ny razana ny fianakaviana. De nandeha niavelaky iny ny akanjo fanaovana azy. Tsisy akanjo tao, tsisy ahita propagande no nampakanjona an'ilay razana. Soroka eo le t-shirt io miaraka amin'ny. Teo mampiomehy antsika izy. Fa izay mahita le réalité zany a, raha misy conscience ihany, tsy vitanay ty zavatra. Raha vitanay atao andeha zay kilomètre. C'est pas possible. Mitety a Madagasikara, mezan'ny olona moa izy amin'ny ankapobeny, fa za ty avantana Madagasikara. Mitety a Madagasikara zay a, impossible ny gérer Madagasikara raha tsy misy décentralisation. Impossible tsy gouvernable mihitsy Madagasikara amin'ny système administratif ray manontolo, tsy possible. Ary raha tsy mahita olona manana qualité tsy intègre, honnête, compétent, etc. Modikodina eo fotsiny problème. Tsy ho aminahy zany nanaovako ty zavatra ty fa raha izaho manokana anotaninareo amin'ny mathématicienne anahy. Mianatra mathématique dia informatique, connaissance sociale sy administration publique. Amin'ny malaza anazy zany tsy mahatsiaro aho mahita fahafinareta manao ny zavatra ty. Fa araka ny teny mobola mitavaratra zay. Tonga tany dia nisy ray aman-dreny tavaraka zay ty zavatra ataonao ty monsieur Laza, ohatran'ny elike momana mandoto ny zaza. Sady miaritra aminay mbola efa tsy voky. Zay le oabolana. Zany teny amiko izy hoe tsisy vola azonao ny amty zavatra ty, nefa no mbola hopaina atao iny miaraka an'ity maimbo rehetrarehetra. Efa tetarina amina zay hoe nitao satria zay tsy mahay manamboatra olona na ray azy. Ny tsy fahatakaranay zay fanamboarana olona zay a, mila olona Madagasikara. So dia misy ray eto farany. Raha misy ray eto, ka raha esaka ny distrika, ça fait déjà 120 personnes. Les 120 personnes zay le tsy afaka ananga raha ohatran'ny États-Unis izy le père de la nation, efa valable zao maire de la nation. Tsy ho hitasika be zay, sa tena confirmer atsika 100% fa ratsy. So dia mbola mba misy olona ty a, fa miteny betsile hoe zay mitovy ro lamina. Ce qui se ressemble, ça ressemble. Izany raha mitovy adalàna amin'ny anareo, dao iaraka. Raha ny taona koa efa miatra 50 taona, efa tsy nitady reno zay, tsy ahita tsony. Fa mijery le réalité sur terrain anao hoe ty certa propagande le devenana olona, efa mamontsa ihany anao hoe ty olona ty tsy nandalina zany atao hoe bonheur zany akory teo amin'ny fiainana ray mihitsy azy. Fa misofra ny injustice ao Madagasikara, indescriptible. Tsy tanao tsozy décrivena an'ilay injustice ao anatin'ny firenentsika. Dia zay no mahatonga anay nandeha am-pivy arenareo mivadiko. Miala vetsy zay a, dia mandeha satria district vilanay rehefa miala vetsy miditra ny Tondiany, dia rehetra ny district au visité re, zay total 570 km eo. Eo amin'ny 2 mois io zay nanaovany ny voyage io. Fa araka ny tenena teo hafa ny présentation atao am'izay, mba hiconscientisena manaka. So dia misy olona ray any be roro, fa tsisy mafantatsika hoe any le olo. Dia so dia misy olona ray any akazo avy, fa tany mbola tsy ary hitako mihitsy za. Fa nefa tsy misy tadiavy na olona io satria ny théorie dia milaza fa après ny fanazavana procédure de changement, dia tsy maintsy nitady agent de changement. Raha hitanay reo agent de changement reo, dia possible ny environnement de changement. Raha tsy hitanay moa reo atao akory fa ny antony anaovanay politique dia ny analyse na le matozy ohatrany rafidina rino. Zay ny tananay anareo satria ny akamaroanay azy dia tsisy mpanao politique au début. Fa ny analyse na le matozy ohatrany rafidina rino tao amin'ny banque mondiale satria miara-miasa tao zay rehefa nono retraite izy dia nipaseny taminay hoe ilainao ty ndray any tany. Entina aminay ny angamba tsy fantatra. Ity ny analyse systémographique ny interaction sociale au Madagascar. Raha ty araka ny pouvoir anao ka ty resaka président, il faut être journaliste na mpanao politique. Tsy manana accès amin'ny pouvoir central mitôka universitaire. Tsisy miaina io ao. Ny élu, tsisy miaina. Société civile, tsisy miaina. Groupement de paysans, tsisy miaina. Zany rehetra zany tsisy miaina daholo. Fa raha tianao henony ianao, dia tsy maintsy
manao politika. Rehefa nahita ny cercle zay hoe io analyse systémographique izy zay de hoe zany dao zany manao politika na tsy mety amintsika fitiavana. Satria tsisy afaka miaina anao a efa misokatra kely zany le lalana na de efa miditra-poja ihany aza matetika. Efa misy lalana kely misy herika kely satria za efa nigara tamin'ny 2013. Zao ihany fotikely fanovizana tamin'izay. De misy herika kely zany io raha journaliste ny problème koa zany journaliste tsy hanao politika. De tsy afaka ny journaliste tsy maintsy hivadika mpanao politika izy de problème hafa ndraiky zay. Fa ny parti politika zany mba manana accès ny voa rehetrarehetra io. Zay mahatonga anay zany nanao an'izao étape zao hoe raha nanao politika izay de tsy fitiavana hoe fa teo président na ny akazo anaovako am'izany mbola tsy eritrereto fa tsy mieritreritra kory ary aho président mandrakaloara fa atao fotsiny izy ity de rassemblement citoyen responsable valeur anay complémentarité consensualité neutralité religieuse et ethnique ary partage de responsabilité. Raha nanomboka ty atsika tsisy cérémonie religieuse satria ilainay islam, ilainay kristiana, ilainay mpadala fomban-drazana so de reny agent de changement. Hovaintsika le administration de mba ialatsika am'izay ty mivavaka isaky mandroaka devoly isaky mibarao ty ohatrany hoe mitondra devoly de zany amty latabatra ty le devoly apetraky lectora teo aloha de napitena tombany azy le devoly de ty latabatra ty nikofokoana eo androana devoly. Fa izay a de ametraka amin'ny neutralité vis-à-vis de la religion. Valeur anniversaire zay. Ka io no mahatonga anay a nanao politika dia nametraka idéologie zay hoe consciencisme. Ny tanjona zany de namiarena ny consciencisme na ny fiarahamonina malagasy hoe natainao mivadika aza tsisy mangala. Conscience zany. Mety tsisy tainao mitsoa zao na misy ary tsisy angala fa vanena valeur ny tainao amin'ny téléphone am'izay zao. Ka raha téléphone latsaka aza de tsisy mangala na adino amin'ny restaurant. Aza aloha sa mangina jerena fa everina fa misy Andriamanitra conscience zany atako aloha. Ary aleo ny ombo masika toy zay ingénieur tety tsisy ombo masika tsony zao fa manao izy zao culturel zay le aleo ndray hidiana moto toy zay ingénieur tety. Misy raha tava veritsika le consciencisme fa zay idéologie RCR hoe société consciencieuse. Zay objectif final de rehefa mametraka idéologie de mametraka lalàna tsika de zay mananga ny institution zay mamoaka programme hoe ty programme atongava am'le consciencisme. Amin'ny ankapobeny mantsy mpanao politika rehetra de ty programme ty da zay fa projet de société. C'est faux. Le projet d'hôpital zany hôpital ny résultat. Projet d'école école ny résultat. Projet de société zany ino ny résultat société. Fa tsy hôpital manara-penitra. Satria ny programme entina atongavana am'le société fotsiny. Fa ny projet de société de projet entina manangana société zay no atao hoe idéologie. Zay mahatonga ny hoe socialisme, capitalisme, communisme, consciencisme satria le société eritreretinao apetraka no projet de société nao. Fa afahana manatratran'ina de mametraka fotsiny ianao hoe droit ina zany ka raha libéralisme ny idéologienao eo ametraka lalàna ianao atongavana am'izany de lalàna forcer ny institution rehetrarehetra ametraka programme satria apartirany lalàna ny constitution no ametrahana hoe mila institution ohatra ny tablizy république zao a tolom-pivotana de finan-kevitra maratampo ny tolom-pivotana ny institution de manana mission zany iny makany le tolom-pivotana ny rehetratsika tablizy république fotsiny a socialisme hoe fananana embonana de oleziny tanjona le fananana embonana tsika tsy hanaka kely satria embonana ny anniversa no nandraisaka afrikanazy ko satria embonana io de samy mitotra ambony. Zany hoe tsy tonga tsy tafitatra anaty programme zany a ta programme d'éducation hoe inona ilay socialisme. Fa raha voazava tany izy hoe dika teo socialisme de tsy mitondra nodiny tamin'izany am'izany fa raha jerevanareo statistika manana fanaka tamin'ny république zao no ray mandeha teo aloha na nalaina tany amin'ny bro-panjakana na nalaina tany amin'ny sekoly na nalaina tany université na nalaina tany amin'ny hôpital de mitoetra culture manapitoka antiavina ka raha de efa zavaky nareo amin'ny hôpital gasy any. Il faut faire attention fa mety le docteur lasa tompony zavatra misy zany a fa efa lamody zany ka miditra hôtely aza ny gasy de batainao serveta de batainao ny lasa fina naturel amitsika zay zavatra zay vokatsy ny fanabeazana. Io idéologie io zany a
zay any mamaritra politique générale de l'État, dia zay vao mivoaka ny mission any ministère, zay vao mivoaka ny programme ny direction générale, zay vao mivoaka ny sous-programme ny direction, zay vao mivoaka ny activité any service. Eto amintsika nefa na ministre ary manao activité. Nefa ny raha na ministre zany tsy tokony hanao activité mihitsy. Activité zany au niveau service. Ka raha lasa manao service, président lasa manao service, dia zay tsisy politique générale ao, tsisy idéologie mazava ho azy, tsisy sous-programme, tsisy programme, dia tsy misy mission. Fa raha menaka tsika mission any ministère ny éducation ohatra, dia éducation pour tous, dia avy eo a miditra programme tsika, dia misy programme be dia be ao anaty ministère de l'éducation, misy direction générale ao a, miandraika fampitaovana ohatra. Dia ao anaty direction fampitaovana, mizara be dia be le fitaovana rehefa avy eo, ty ndraiky fampitaovana resaka trano, ty fampitaovana resaka meuble, ty fampitaovana resaka kit scolaire, ty fampitaovana zavatra hafa, dia viaina amizay avy eo mizara ny service, ianareo zany anaty kit scolaire, ianareo indray mandraikitra kitapo, zay mandraikitra stylo, dia mizarazara. Eto amintsika na ministre tonga dia tableau resahana, tsy tokony resaka tableau mihitsy ministre. Raha ministre tonga dia fampianarana miompitrondro ny resahana, tsy tokony resaka fampianarana raha fokotany amintsika 20 000 fokotany. Raha iteto fokotany zany ministre ampianarana miompitrondro, dia mazava be eo 20 000 fokotany, il faut combien de temps zany? Raha vita fokotany ray isan'andro izy 360 fokotany amin'ny année, ça fait 1800 fokotany ao anaty 5 ans. Dia nefa izy 18 000 fokotany, il faut 10 ans zany, 10%, 50 ans au pouvoir zany, zay vao mahay miompitrondro gasy. Zay no mety am'bazahany atao hoe service, direction ary direction générale manaraka zay lojika zay. Zay no hitondratsika amin'ny Madagasikara. Tapitra ny anjara fitenenako, satria zay ny fotoana nomena anahy. Raha ampiezina zany dia mila manangana mémoire collective tsika. Ary resahana keo installer une mémoire collective, instaurer un système approprié à cette mémoire, fonder un contrat social. Zay zavatra tsy maintsy ataontsika. Sinon dia mamaly an'izay abdodiofo. Rehefa nidresaka izy tapanao gazety hoe zay l'habitude de dire, zay gouverner dans la douleur. Zay passer mon temps à faire des ajustements. Iajustena kely iajustena kely, ekitena kely, ekitena kely, lany andro tsika farazany abdodiofo zany dia exemple amin'ny fahaizana. Taty Afrique, fa nanao aveo izy hoe zay gouverner dans la douleur. Ny zany ny tonga tsika io zany tsy ampitoteny hoe tsisy tonga. Raha ny capacité ny ampitodiofo. Ny zany zay mitondra eo zany izay tsy anekenay. Raha toana zay zay ndany moa prime ministre manao sefana ny condition. Ny zany tsy hita prime ministre mihitsy zay. Président ray prime ministre ray zay no problème. Maika ma président dimy no akaikinao. Endasany zay rehetra. Dia raha zay nomination dia samy manana ny quotany any amin'ny gouvernement, dirigé par six zany gouvernement. Inona ny capacité anao nova administration anatin'izany fa administration le problème. Zéro. Iaza manome médecine ray ohatra hoe ravinavina moa zay. Atao anaty. Théorie fotsiny le arahana. Tsy maintsy installer tsika mémoire collective, raha tsy vitatsika installer an'io il y aura des résistances partout. Des résistances au changement io ny problème ngezina indrindra. Dia miverina foana dia manao sikina fotsiny. Efa miandry zany tsika zany résistance manaraka. Efa mampanantena anareo zany zahay. Zay ihany promesse azo atao hoe tsy tafavoaka. Tsy fankalana izany zany, tsy ny président io ny problème anay. Zay tsy manana problème anam'izy anay. Théorie fotsiny le arahanay ny zavatra ny président kena taminareo teo tsy misy anarina ray azy. Fa mba mianatra ny fotsiny dia azavaina dia mba miaritra zay ao anatin'izy hoe araky teo-bolana tavarotra hoe raha mampiaraka aminay anareo. Dia anay zany araky ny teny tany avaratra tany dia hoe ianareo ty alika homana malotonjaza. Sady tsy voky miaritra aminay. Faraparasy zany raha bedibe le quantité dia voky ianao na hiaritra aminay. Ohatrany mahazaka ny politika azy. Izy reo mihinana, izaka ny maimbo. Irenana nefa sady tsy mihinana, no tsy mahazaka maimbo, aleo anay makasisina. Mila anareo zay tompo. Tsy hanavahana izy zany io. Fa zahay amin'ny organisation zavatra zao tsisy mifankafantatra raha tsy amboany. Mbola tsisy mifampiona zay io etsy hoe aianao le tsolo, aianao le any, aianao le any satria digitalisé ny RCR, plateforme digitale no fampitolana ao anatin'io
zay koa tsy manao réunion zany hoe atao ivory e tsisy zany samy sahirana amin'ny asa ny RCR rehetra dia mivoaka any daholo alina zay vao miasa amin'ny RCR ny ariko am'izay mombelobadina zany est-ce qu'on a le choix non tsy manana safidy zay a izay mahatonga anay hoe raha ijerevantsika ny tantara efa nisy io a tsy tavaroaka zany Madagasikara raha tsy anareo mihitsy za mbola ndray mavita manany any diaspora efa tonga Madagasikara nareo ndray vao mafy aminazy kely fa ola sisy zay ao zavatra may mboaty zay le nasomy amiko fanalepaka sa basy fa nareo tonga avy any mahita le bisikileta tsy varana tamiko anaty transport misy moto mitsofoka tamiko zay tsy mahay manisaka accélérateur samby ray azy tsara baibay ary raha mandona olo ianao na ianao ary voatona dia anao diso tonga ihany postaly polisy efa namany egany dia polisy tonga tady vola efa miomana ianao zany amin'ny stress rehetrarehetra miaraka amin'ny embouteillage zay efa zatra efa immuniser zay presque izany raha matsika tareo eto raha marina ihany zaratantegna dao dao masovena ny Madagasikara asa izany jerenareo mana faiveleka maolomena mapa zay nampony atongavantsika eto hoe nitao hidina hevitra izany fahampandrosoana any Madagasikara sola besina Diurutannya Pak Devira. Serta Presiden dan semua diuruskan oleh Sakaptika atau dia buat di Latavasa di atau kita kerja di konservasi apa itu sebenarnya soal Sai para a fita hoje, né? Parte de volume